Za fotsiny de maiza fidy amin'ny manaraka. Ny tena zavatra zay voalohany. Zay volana omena an'io jirama io anodolana jirama io tokony asia atao hoe rafitra mpanaramaso zany anivon'ny orinasam-panjakana io tsika ohatran'izany io reny hermatsy ny karazam-bolo resahana amin'ny fotoana mampety azy reny fa mila mangarara le fitantanana de mino matoky tsara ohatrohatry ny vahoaka malagasy. Ary io tsy vita an'izany ihany fa io jirama io raha tena ataony fanadiadiana dia na olona tena sahirana de mandoa vola amin'ny jirama vidin-jiro. Ary rehefa tsy voalohanao i vidin-jiro de tena vetivety mampiasa ny jirama de manapaka an'io. Ka eto zany de ny tena hoe tsy fanaraka am'le fomba fanjifana ny fomba tolotra omen'ny jirama. Tolotra omen'ny jirama zany tena hoe raha sinanao de ataontsika hoe 2/10 na 3/10 raha betsaka. Kanefa ny fomba fitakiana amin'ny vola amin'ny ofana kontera sy vidin-jiro tsisy famondrapo ary tsisy fanazavana fa io mandoanao tsara tsy mandoanao tapahana ny jironao. Ka zany rehetrarehetra zany mila maintantana foana ny olona rehetrarehetra zay apetraka any amin'ireny orinasam-panjakana ireny de mila mampiseho an'izay mangarahara zay fa raha vao tsy zay misy eto amin'ny firenena zao foana indrindra ny any amin'ny vahoaka malagasy. Ka io mangarahara io moa anisan'ny tena fepetra lehibe io apetraka ireo mpamatsy vola avy any ivelany sy ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy raha vao tsy misy amin'ny mangarahara de aza mananteny ianao zany. Ohatra fotsiny zany zao misy ny cyclone efa misy foana eto Madagasikara zany isa-taona. Dia ny tany aloha raha raisiko hoe tamin'ny fotoana nitondrany président Marc Ravalomanana dia vetivety de tonga fanampiana avy any ivelany. Transal le avion frantsay zany matetika hoe miala vola réunion de tonga eto de tonga fitaovana trano lay izy avy any ivelany io tsy mila akory antso avy sy ny sisa de tonga fanampiana zay entin'ny avy any ivelany mihetsika daholo ny ambasady rehetrarehetra. Ny amin'izao fotoana zao de lasa hoe tamin'le conseil de ministre farany teo mantsy hoe misy ambom-bola tato de ino no ho ampiasaina sy ny sisa eo fanontany aloha de tonga de misy fanampiana avy any ivelany entina mafisina tsara zany hoe matony ny olona avy any ivelany ihany mitondra fanampiana tamin'ireny fotoana na président république ny président Marc Ravalomanana reny de misy ny confiance misy ny fitokisana ny olona tsy ameme fotsiny ianao amin'izao fa misy ny fitokisana ka matoa zany le fanampiana avy any ivelany raha antsika mahita amin'izao fotoana zao ataontsika hoe miramma be raha ny miresaka ataontsika ohatra de misy dikany eo inona ny dikany eo amin'le resaka fahatokisana satria reny ny vola tamin'ny covid mbola point d'interrogation miteny any ivelany eny avoa iny fomba nampiasana an'io izao ndray tao amin'ny jiramana saina namerim-bola ndraiky io avereno de teo moa ny koropadropaka teo dia reny izy reny de tonga ity ny rahabe ohatra menoeno ny avy any ivelany satria zay no hitan'ny mpandinika hoe antony io zavatra io firenena moa zany resaka hoe fanaovana demokrasia zany de resaka lalam-panorenana fantatry ny olona ny ivelany daholo reny. Amaraparanantsika azy raha député Jery ahoana ny fahitanao azy indrindra ny amin'le hoe hoavy satria vahaolana ny jerena mandeha amin'izao fotoana zao hoe tena tsisy solution finale io raha tsy feonam-be-pirenena sy tsaiko izay ilazana azy eo ahoana ny fahitanao azy. Alohan'ny idirako amin'izay namanarina dia tsara ihany mampafantatra ny vahoaka malagasy fa anisan'ny natokisan'ny mpamatsy volan'ny président Marc Ravalomanana dia izy ihany koa nametraka ny rafitra Bianco voaloha teto Madagasikara. Zany hoe Bianco zany de tena hoe manara-maso ny resaka kolikoly sy hoe famotsim-bola indrindra zany hoe zavatra tsy de mazava eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary io anisan'ny anankiray mametra-panontaniana amin'izao fotoana zao hoe miasa marina io rafitra mpanara-maso ny resaka hoe kolikoly sy zavatra tsy mazava eto amin'ity firenena ity satria raha ny zavatra iaina amin'ny vahoaka malagasy zavatra porofa hita maso rehetrarehetra reny de ohatrany hoe mipetraka fotsiny amin'izao ny Bianco ka rehetrarehetra zany zany anisany anankiray mety andraisan'ny atao tompona andraiky mpanjakana tena hoe andraisan'ny andraikitra mazava zany amin'ny resaka fitantanana
ny atao hoe fanarahanitra roromaso ny fanotonana andreno asa-panjakany reny zany de aty amin'le resaka ina moa lazainao teo le resaka hoe mamaraparantsika zany a tsy misy afa-tsy ny hoe mangarahara ny fitantanana ny raharam-pirenena sy ny reny orinasa-panjakany reny zany sy ny atao hoe mifandraiky am'izay satria reny zany any ahafahana mampandroso ny firenena hoe solution finale na izany na tsy zany a fianamam-pirenena sy namana de raha antsika mahafantatra ihany koa fa efa voakasepitra ty fanjakany ty satria nandritra zay telo taona nitondran'izay a de tena atao hoe olana sy atao hoe tena hoe tsy nahitam-baolana foana zany a ny ainany vahoaka malagasy sy hoe nitondrana ty fireneny ity zany ka manao antso ava mitondra fanjakana hoe mba hahafahantsika mijery ny vahoaka malagasy zay efa tena sahirana am'izao fotoana zao a de tena manao antso avo mihitsy ny tenako sy ny atao hoe ato amin'ny atokotiko Madagasikara sy ny RMDM ihany koa hoe tsy misy afa-tsy hoe manao fionam-be-pirenentsika misy fionam-do-pirenena zany iarahan'ny mpanao politika rehetrarehetra mijery vahaolana miaraka mba hahafana manavitra société civile koa ny ao anatin'izany société civile mpandraharaha sy ireo atao hoe na reny société civile reny a na ataoko atsika hoe reny association rehetrarehetra reny ary mandray anjara ny vatana am'zay rehetra am'zay fionam-be zay zany tsisy afa-tsy zay vahaolana sy ny rehetrarehetra anisan'izany ny fiangonana ray aman-dreny aman-dreny ara-drazana reo ataontsika hoe tagnalamena sy ny rehetrarehetra tokony handray anjara am'izay fionam-do-pirenena zay ihany ny atafavoaka ty Madagasikara ty no am'izao fotoana zao fa raha mbola io no forcena fotsiny hoe andao ritina andeha ila fotsiny eny de ohatrany hoe manao sens unique ampitondra fanjakana zay na manafanira angamba ny atao hoe ny namanarina ny atao hoe dinidinika ny etintsika amin'ny rahalahy teto fa pitaiko any aminao indray zany no ny fitenenana fa ny tenako moa zany de atapitra treto ny fotoana zay nitondrako famakafakana fa dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray ho an'ny vahoaka malagasy makasitraka tompoko eny ary dia isaorantsika i député Jerry Randrembilaina zay député voafity tamin'ny alala antiako Madagasikara atao amin'ny distrika ny Avaradrano nitondra zay famelabelarana izay mbava homana ampo mieritreritra nisy fatapahany teo amin'ny atsasakadiny teo ny fotoanantsika zany hoe ataontsika ny récupération dia ataontsika mihoatra eo amin'ny 30 minitra eo zany ny fandarana no ny antony tsy miankina amintsika amin'ny mianakavy izay ny raharam-pirenena raha teo zava-dehibe iakatsehatra eto zany ny député Alain Ratsimbazafy indray zao zay voafito amin'ny distrika ny Atsimondrano tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ihany koa ny namana Fanira Zavamanantany no hiaraka aminy ao anatiny izay famelabelarana sy fanohizana ny fandarana izay fa akoatran'ny izay dia hoentinentiny fitarainana maro samihafa eto sy eroa ohatra eo amin'ny resaka fahasalamana ohatra dia maro no mitaraina ny amin'ny momban'ny hoe ny fanafody zany no tiano tenenina amin'izay ny fanafody dia misy ny karazany zany amina hoe tena saripady de rehefa saripady le fanafody satria aretina manokana ihany koa zany itsaboana ilana an'izy dia tsy maintsy miteniny eo amin'ny pharmacie hoe tsy maintsy mila ordonnance ity raha ty fiainany any amin'ny fiarahamonina zany marina ny any amin'ny pharmacie satria zavatra saripady io dia manoloana an'izay rehetrarehetra zay anefa dia sahirana lay olona satria lasa aloha zany azo ny ordonnance fa rehefa tonga eo amin'le vidiny amin'izay dia mitakemitra satria tena tsy zaka ilay avidiny ary le karazam-panafody amin'io dia tsy le karazana fanafody le hoe midimidiny sasany fa tsy maintsy complet izay fanafody zany tsy azo atao amin'ny atsinjarany zany zay ny tena tenenina satria misy ihany no mivahatra atsinjarany amin'ny raharaha io noho le fahasahiranam-bahoaka dia tsy maintsy amin'le tena ao anaty boaty iny tsy azo sirop zany koa tsy azonao atao atsinjarany zany fa tsy maintsy fidinao fa ny hafa zany mety idirany afaka miditra ihany zay dia tena repitra mihitsy zany le vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao eo amin'izay resaka vidim-panafody izay tsy maintsy resahany zany satria tena iainan'ny
olona isan'andro indrindra amin'izao aretina efa tena mandripaka izao tokoa. Eny ary faniry Razafy Manantany, io ianao io noho ny fandarana dia efa miandro ny olona amin'ity resaka malamy ity, ahoana ny fandehan'ity resaka malamy ity. Ianao no nanaraka akaiky an'io raharaha io ho avy eo ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy Ndahoary. Eny ary reny misaotra anao fa dia mamerina ny fialan-tsiny ho antsika rehetra zany le fahatapahana kely teo iny tena ao anatin'le olana goavana misy tsika rina, tsy le hoe le orinasa kely majinijinika ny tena tratra fa tena lay fitaovan-tserasera lehibe ohatran'izao mihitsy zany ahafahana mampita ny vaovao samihafa dia tratritsika ao anatin'izany dia zany rehetrarehetra zany mitarika fahasimbany ny fitaovana dia miasa mafy ny teknisiana zay mbola isaorantsika hatrany tena miantrana mihitsy ny teknisiana rehetrarehetra ho an'ny fahitalavitra ny onjam-peo ny MBS zany tena hoe ahoana no ahafahana zany mampiaina ny zavatra izay ambara ato anatin'ity MBS ity zany, na ny vaovao na ny fandarina samihafa sy ireo zara hevitra sy zara kolotsaina sy indrindrandrindra ny tontolo ara-panahy ny mofinaina sy ny rehetrarehetra zay zarainy eto anivon'ity MBS ity zany, satria betsakitsika no manaraka izany manerana ny Madagasikara. Dia izany no anaovana fialan-tsiny hoe tena satrinay dia tena hoe tsisy fahatapahany MBS fa eo koa moa zany eny an-tanaleny lay sopasopatra kely samihafa izay atao foana amintsika dia indraindray zany mikasoka, indraindray zany miletika le onjam-peo dia zany no mahatonga ny teknisiana miantrana dia isaorantsika izy ireo satria mbola tsy mitaraitana mepaka ary tena ekipa mihitsy no miasa ato anatin'ny MBS hoe raha vao misy zavatra ray mitranga dia inona daholo ny vahaolana amana an'izany rehetrarehetra any dia mahafinaritra ny firaisan-kina sy ny zay hoe fifanomezan-tanana ato anatin'izany. Eny ary efa eto akaiky eto député Alain Ratsimbazafy iresaka vaovao maro be misy tsika androany sady anao fanadihadiana lavalava misy tsika député Alain Ratsimbazafy fa aloha tonga dia miarabanao avy hatrany tafaradalana eto indray tsika mirala. Miarabanao namana faniry ary mananitra ihany koa ny araba ho antsika avoaka malagasy manaraka ny fandarana na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina. Ny tona moa zany dia anaovana kompatanana manokana isika ato anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano fakahita sy ny fandre indray isika amin'ity alatsinainy fa 1 ny volana janoary 2024 ity. Miaraba tompoko. Eny ary mavamazana ny vaovao miazakazaka koa amin'ity androany ity fa tsy maintsy iresantsika zany député Alain Ratsimbazafy. Dia eto aloha zany tsika zany satria mitodika ny anosy daholo ny masonrehetra aloha amin'izao fotoan'izao satria defere androany zany i Mahery Manandafy izy moa dia zanaky ny filohan'ny antoko MFM zay nodimandry moa zany diso fantatry ny rehetra ny antoko MFM dia Andriamatoa Manandafy Rakotondrina anisan'ireo mpikirakira ny tambajotra sosialy ary anisan'ireo azo lazaina fa mpizara vaovao voalohany, mpisintona lakilosy ary anisan'ny mpanentana hevitra, mpivohevitra politika, mpandinika raharaham-pirenena izy matetika no miakatra amina onjam-peo sy fahitalavitra eto anivon'ny firenena zany ary miresaka ny zava-misy na vaovao mafana zany scoop io na milaza ihany koa zany zay mety ho fijeriny analyse na situation eto Madagasikara. Ka fantatsika tsara fa tamin'ny faraparan'ny herinandro teo député Alain Ratsimbazafy dia nisy raharaha zay nanenjehana azy vokatry ny publication zay nataony. Ity lay publication ho avelitsika eto aloha zany lay publication zay natao Lanto Manandafy namana teknisiana dia izay publication zay no nahatonga zao adevitra rehetra zao. Ity lay izy tapaka ihany koa hono ny Pombele vao namboarina tao Moramanga dia misy emoji eo akaikiny eo dia mametraka fanontaniana zay ny dikan'io ino moa zany famantarana fametrahana fanontaniana io zany. Dia ity zany no nitarika an'izay zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia taorianan'ity zany dia misy faneho-kevitra marobe zay niseho zany ary anisan'le naneho hevitra tao anatin'ny paziny ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajoelina. Nisany naneho hevitra ny teo anivon'ny ministera ny travaux publics zany na ny asa vaventy dia marobe ireo naneho hevitra zany mpanohana ny fitondrana tsy tapaka vaovao tsy marina mpanelitsao sy ny sisa ohatrohatran'izany zany. Dia nefa raha ohatra zany ka ataony fandalinana famakafakana amina endrika
journalistika aloha voalohany indrindra am'ireny tranga ireny eo amin'ny lafin'ilay publication navoaka n'Andriamatoa Mahery-Lanto Manandafy député Alain Ratsimazafy dia samy nanamarika ny rehetra fa fomba fiasa ireny zany hoe ny fametrahana fanontaniana zany hoe mety nahazo vaovao izy tany am'izay mety loharanom-baovao an-tany de nasiny ony le izy zany sécuriseny tsara lay fanontaniana dia mbola napetra ny teo mihitsy le hoe point d'interrogation zany miendrika fanontaniana iny publication nataony iny fa tsy affirmative izy zany na hoe nisy affirmation an-javatra nataony tany hoe tapaka ny Pombelea Moramanga raha izay manko izy de niova l'essence an'ilay publication zay nataony député Alain Ratsimazafy fa ity zany conditionnel ao anatin'izay hoe mbola ino zany arecouper mbola azo lazaina koa zany hoe tsy mbola tena vaovao marim-potitra io fa rehefa avoakatr'ireny ary ny rehetra de mpanao an'izany eo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety hoe karoana ny loharam-baovao mahakasika an'izay na anjarany rehetra mandray izay raha ohatra ka tsy marina l'izy de miteniny eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny ministera hoe tsy marina zany raha ohatra ka marina l'izy de mitondra fahalazavaham-baovaony marina tokoa fisiny zany fa tena ao anatin'le tena hoe fametraha-panontaniana feno anatin'izay hoe fiarovana zay sy fametrahana zay hoe mbola hanaovana ny faliadiadiana zay iny valim-panontany iny publication natao Mahery-Lanto Manandafy iny teo nanomboan'ny adevitra député Alain Ratsimazafy. Ya misaotra anao namana faniry ary manamafy an'izay zavatra nambaranao zay hoe raha ny faneho-kevitra any anatin'ny tambazotran-tserasera de mazava tsara iny any Mahery-Lanto Manandafy iny fanontaniana no napetraka maro amintsika angamba mety hoe te hamatatra vaovao ohatra dia anisan'ny pakady anankiray azahoana loharanom-baovao ny fametraham-panontaniana mba hahafahany rehetra zay mety mifanandrify amin'izay zavatra zay manome ny fanampanazavana na fanamariana na ihany koa zany loharanom-baovao mifanandrify amin'izay fa gaga moa ianao zany amin'izao fotoana zao hoe raha ireny ny fomba nanehoan'ny Mahery Manandafy azy Mahery-Lanto Manandafy azy dia fiatsoana azy tany amin'ny cybercriminalité no valin'izay eto de tsara ny manamarika fa tsy vao izao Mahery-Lanto Manandafy nanao hevitra ary anisan'ny olona manana ny fahasahiana zany Mahery-Lanto Manandafy zany amin'izay le hoe fijoroana amin'ny marin'izay na ny famomezam-baovao izay manohitohina ny ataontsika hoe ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy de mijoro izy ary noandritra teriny mihitsy zay tamin'ny maly tamin'ny interview zay natao taminy fa de izy de tena vonona ny joro hatramin'ny farany manoloana an'izay antso-zay ataony ny fitondram-panjakana satria mahatsapy izy fa ny loharanom-baovao zay ananany sy izay ampitainy amintsika amin'ny alalan'ny tambazotra-tserasera na ihany koa amin'ny alalan'ny fampitam-baovao samihafa dia ananany porofo avokoa ary raha le zavatra nasehoany tamintsika teo indray ilay hoe faneho-kevitra tamin'ny AFB teo de hifantatsika tsara fa tsy nisy tokoa ilay affirmation fa toy ny faneho-kevitra rehetra iny ary ny rehetra zay manana loharanom-baovao zany de tokony hanampy anamafy na andiso na anamarina an'le zavatra izay noresahany raha diniana matsy zany na manafaniry dia efa miangany sahady lay ataontsika hoe endrika fanapara-pahefana aseho an'ity fitondrany ity satria hitatsika fa zay olona maneho hevitra amin'izao fotoana zao indrindrindrindra manana an'izay fahasahiana fijoroany zay dia iverin'ny fanjakana hatrany ny manohitohina amin'ny filazanany marina eto amin'ny tany sy ny firenena izay zavatra ambaran'le olona zay ka eto zahay de manao antso hoe ary ny filoha marika Ravalomanana moa amin'ny alalan'ny RMDM datsika moa fa mbola aseho amintsika eo ihany rehefa aveo dia manameloka tanteraka an'izany fihetsika ataony ny fitondram-panjakana zany indrindra amin'ny fanitsakitsahana lalam-pandroenana ao amin'ny andinin'ny 10 zay misy ny fiantohana malalaka amin'ny fahafahan'ny olona manao hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena kanefa dia hita sy tsapy zany
amin'izao fotoan'izao fa tady roso any amin'ny endrika fanampianam-bavitsika na fidirana any amin'ny resaka jadonytsika ireny rehetra reny zany dia tonga hatrany amin'ny hoe fanapotehana ilay endriky ny demokrasia eto Madagasikara. Ity lohateny gazety anankiray ity député Alain Ratsimazafy dia tsy mifanalavitra mihitsy ny tamin'ny zavatra ny sorata Mahelanty Manandafy tao anatin'ny publication nataony. Iny publication iny dia ireo izay manana accès amin'ny réseaux sociaux zany na Facebook mahita an'iny. Fa ity lohateny gazety tamin'ny gazety Free News ity dia nrehetrarehetra teny an-dalambe rehetra teny dia nahita an'izany lohateny gazety zany ary tena ray aman-dreny lehibe ny voatotoena tao anatiny ity lohateny gazety ity zay miendrika fanontaniana toy izay napetraka Mahelanty Manandafy le izy. Gazety Free News miresaka ny zavatra nitranga momba ny Apollo 21 tsarotsika tsara fa tamin'izany fotoana andrany dia hoe misy fikasana hamono ny filoham-pirenena dia voatonontonona tany ambadiky ny adevitra rehetra tany ny anaran'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona hoe anisan'ny fandray-tendro tamin'ny Paul Rafanoarina satria hoe mpanolontsaina ny Monseigneur Odon Razanak'olona zay archevêque n'Antananarivo i Paul Rafanoarina. Dia nisy doty tao ambadiky zany adevitra tany amin'ny kolisy tany amin'ny sehatra politika rehetra tany hoe tao anatiny ve tao anatin'le Apollo 21 ve Monseigneur Odon Razanak'olona mialatsiny tompo nany anarana fa adevitra moa ilay sahatsika. Dia tsy niambaamba akory ity gazety anankiray zay amin'ny mpitondra teny gouvernemanta zay ao anatin'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao namoaka lohateny an-gazety. Jereo tsara lizy fikasana hamono ny filoham-pirenena. Veriko tsara. Fikasana hamono ny filoham-pirenena. Hatraiza ny andraikitry Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona dia nasiany fametraha-panontaniana teo akaikiny teo. Fa tery ambony dia ny eloavany tamin'le hoe fikasana hamono ny filoham-pirenena tao anatin'izany. Dia raha jerentsika ny publication Mahelanty Manandafy dia hoe to tapaka hono dia le izy tapaka ihany koa hono ny Pombele vao nambarina tao Moramanga dia mametraka fanontaniana izy amina point d'interrogation. Dia mifakaiza le ray raha tena enjana be le fikasana hamono ny filoha dia sady navoaka le endrika lay sariny lay Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona zay olona ngeza be ao anatin'izany fiangonana katolika zany manana andraikitra lehibe zay mitatana ny archevêque n'Antananarivo. Dia mifandraika amin'izany rehetrarehetra zany dia hoe inona ny fahotana mafaty, inona ny fahadisoana goava Mahelanty Manandafy manoloana nyiny publication miendrika fametraha-panontaniana iny ary sécurisé tsara hoy isika le publication satria mbola misy ony le izy zany hoe mety henony tany ananina tany fa mbola tsy samy confirmé izy ary mbola misy amin'izay hoe fametraha-panontaniana zay na point d'interrogation zay. Ka raha samy hoe eloka ihany na ninona le nanao an'ilay lohateny gazety tsara petrapetraka tany misy azy tany satria misy responsabilité ny rédaction io iny lohateny gazety raha iny ohatra. Raha ohatra zany tsika mametraka tsara an'le hoe deux poids deux mesures le izy ka tsy misy an'izany hoe alako bika tsy tiako tare satria voatotoana ingeo anatin'izany fiangonana katolika le ray aman-dreny lehibe zay tsy ananana confirmation nefa nahavoaka tao anatin'ilay lohateny gazety zay hitany rehetra zany gazety zany. Dia par rapport ny zavatra navoaka Mahelanty Manandafy inona ny olana anatin'izany ary tsy voasamba n'io gazety io nanao fahadisoana ohatran'izany fa efa nisy fahadisoana nataony ihany koa député Alain Ratsimazafy tamina raharaha-goavana lehibe zay tamin'izany fotoana andrany fanjakana HVM teo amin'ny fitondrana dia lohateny gazety nataony tamin'izany dia miresaka indrindra ny chef d'institution zao ndresany tamin'izany enrichissement rapide ozy izy de dirigeant zany hoe fahazokarena aingany ny mpitatana de honoreur Rakotomana sauf un immeuble à 5 étages tena miconfirme mihitsy izy tia raha tsy sécurisé le izy tsy mametraka fanontaniana izy fa de hoe enrichissement rapide des dirigeants
honoré Rakotomanana sofra un immeuble de à 5 étages tena manamafy mihitsy zany de misy sary fandraiky am'izany io de iny adevitra iny de nitory le filohan'le androm-panjakana fa zao teo anyelan'elan'izay de nisy mpanao gazety nijoro hoe azo alamy mandraraha tahaka zao fa mety misy any ny fahadisoana eo amin'ny lafiny fanaovan-gazety nefity miendrika fanalambaraka sy fanelezana vaovao tsy marina ary tsao natao taminay lehibe an'le androm-panjakana zay miteny fa tsy marina zany ary tsy misy an'izany fa zao nalaky le olona tamin'izany fotoana an'izany zay tompona andraikitra voalohany ty gazety ty zay izy moa fa mpitondra teny gouvernement tamin'izao fotoana zao nandamy mandraraha de nilamindamy mateo ny raharaha tsy fatakoana misy fabedirana ny hoe samy avy ny vakina karatreny ve ohatra na hoe raha aman-dreny zanaka ka anjara mitady vaolana na manana an'izay souplesse zay Andriamatoa honoré Rakotomanana ka hoe ndao araha fahalamy mandraraha raha ohatra ka izay no ahafahana mitondra an'lizy de nijorony ny mpanao gazety tamin'izany fotoanandro zany ny aro satria mpanao gazety namany io ity tena tsisy io mihitsy an'le sécurisation lay lohateny gazety lay fametrahana fanontaniana fa tena tonga de miteny mihitsy hoe s'offre un immeuble à 5 étages tony ane tena lazaina fa tena zavatra hita sy voapirofo mihitsy ny hoe misy fandikan-dalàna misy fanelezana vaovao tsy marina misy tsao nininana ela fa zao niezaka nandamin-draharaha mitondra tamin'izany fotoana andrano marina fa nitondra fanankiana isan'andro ny tompon'izany gazety zany fa zao tsy nametraka mihitsiny hoe ndao ity fomba anankiray ty lohateny gazety anankiray ity satria teo ampilatanan'ny azo ve mafanjakana de ndao petahana io directeur de publication io gazety io olona manentsika isan'andro tamin'ny aino amanjery tamin'izany fotoanandro zany tamin'ny radeoany am'le fitondrana joro satria koa maina azy atao maika misery any liana fa tsy nanao an'izany le fanjakana fa mba nieritreritra ihany hoe azo ahitsy ny tontolo ny asa satria ny fahadsoana mety an'olombelona ihany de tsy mba hiverenana akoriny zany satria mahita an'le hoe mafy be lay guerre médiatique mafy be lay fifandoman'ny adevitra anatin'le réseaux sociaux ary mahita an'lay fitsingilangelan'lay fahefam-panjakana sy le fanjakana eo atanan'le fanjakana ary manelingely azy lay mpanohatra mahelingely azy lato manandafy manelingely azy lay influenceur rehetra manelingely azy le lanceur d'alerte ohatra ny raha ravinambinina de petao daholo zay manelingely rehetrarehetra de io ifomba anankiray zara aza nisy publication mahery-lanto manandafy de eo le hoe ikoa maina azy atao maika misery any liana de io nihitatra ny raharaha député Alain Ratsimbazafy ana mafisako an'izay namana faniry de ty hoe na lay degré na le hoe fisokajiana n'le zavatra nambara aza ange tena zavatra samy hafa mihitsy ame koatra anao zany ana mafisako an'izay raha neny inga mahery lanto manandafy no resahana dia resaka tetezana zany hoe tsy olombelona no resahana fa zavatra fa ho any reto nataony atao hoe navoaka ny gazety anankiray Free News reto le olombelona mihitsy ary olona manana ny asiny ary olona manana ny mahizy azy ray chef d'institution ray lehibe am-piangonana ary président ny FFKM zay indrindra amiko manokana aloha dia anisan'ny hoe manameloka tanteraka an'ireny zavatra navoaka ny Free News reny amin'ny maha katolika any indrindra sary-piaro amin'izany hoe ny ray aman-dreny eo anivon'ny katolika no viraviraina i masom-bahoaka sy alaina baraka amina zavatra zay azo heverina fa tsy hananana zany ray aman-dreny zany akory fieverana na de kely akory aza sany gazety Free News namoaka an'ireny ary ho an'ny be sy maro na hoe porte publique satria tena efa zavatra tsy ampiheverana angamba hoe ary tsy matianina ihany koa amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety raha fahitako an'ireny hoe olombe eto amin'ny tany sy ny firenena ary indrindrindrindra ao anatin'izany hoe fiangonana izany ka eto dia mafisiko izay no hoe fanameloana tanteraka no atolotry manokana amin'ny mahasolo-bavambahoaka mahakasika an'ireny zavatra ireny raha ijerinay ho ana chef d'institution
mialatsiny manonona anarana Andriamatoa Honorera Kotomanana dia hitantsika tsara fa raha ny zavatra misy zany a dia tena confirme mihitsy ilay anaran'le olona izay nangoro-karena tao anatiny fotoana vitsy. Naninona no nanana fahendrena zany olona zany ny nametraka mangingina n'ilay raharaha tao aoriana ny fampitoniana samy hafa. Zay le tiana horesahana eto amin'ny tany sy ny firenena hoe raha ny zavatra misy ataony zao fitondrano zao ankehitriny dia fanenjehana mpitolo fotsiny andreo olona zay tsy mitovy hevitra amin'ny teny. Zany hoe tsy misy intsony lay analizy na lay fanadiadiana mahakasika ny zavatra mitranga fa avy hatrany rehefa mifanohatra arakevitra aminao le olona dia ny fanapotehana an'iny no iazakazahanao. Hoaiza ary ty fireneny ty raha ohatra ka toy zany ny ataontsika ny fanaovana politika eto Madagasikara. Tsy maintsy afara amina sehatra figadrana na sala amin'izany foana ve ny anehoan'ny olona anankiray na ny fijoroan'ny olona anankiray amin'ny heviny eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary marina nefa fa raha ohatra atao hoe eloka be vavangenina ataon'le olona na ihany koa zavatra mitombona lay hanenjehana azy mba hafa miferitseretana an'izay. Fa raha onohony kosa raha fa metraha-panontaniana kosa nandeha amotehanao ny fiainan'olona anankiray dia manameloko an'izany izahay indrindra tianivo mifanoherana satria dia ity fitondrana ty ange fitondrana ny tany sy ny firenena dia atao hoe voafetrany mandasika ifandimby tantana ny firenena eto foantsika ary toetra tsy tokony ho fampiseho masoandro ny sala amin'izao andefa hanenjikenjehana sy famotehana ny fiainan'le olona zay tsy mitovy hevitra amin'ny teny. Ka eto zany dia mbola miantso zay amin'izao fotoan'izao satria amin'izao oro zao raha tsy diso zay no mandeha ny anivon'ny tribonaly ny ity raharaha ty mitaky tsy misy atakandro ny famoahana any Andriamatoa Mahery-Lanto Manandafy. Amin'izao fotoan'izao tokoa moa zany dia eo am-piandrasana satria mbola tsy anyvoaka eo anivon'ny sampana zay nanao fanadihadiana zany eny Anosy eny Mahery-Lanto Manandafy zay tokony deferena eo amin'ny tribonaly Anosy député Alain Ratsimbazafy. Efa eny avokoa reo azo lazaina fa olombelona rehetra zay namaly ny antso ary hitantsika marobe ny tonga eny Anosy ho antsika rehetra zay mbola mahatsiaro hoe tsy rariny ary tsy azo ekena ny fanitsakitsana an'izao ny demokrasia ohatran'izao ary tsy azo ekena ny lafinjavatra zay veritsika fa fanaparapahefany eto zao dia afaka miazo ny eny Anosy zany ho fiombona-kery fiombonana fakaherezana amin'ny Mahery-Lanto Manandafy. Efa eny ohatra ny bureau politique eny Antokotiko Madagasikara zay tarihan'ny secrétaire généraly. Efa eny ihany koa ny cordo ny Antokotiko Madagasikara hoe miara mifanotrana tazana eny ny filohan'ny volona parlementaire ny Antokotiko Madagasikara Andriamatoa Fetra Rahalamijafy-Mololona ny député Rambosalama ihany koa tazana eny an-toerana ny avy eo anivon'ny RMD ary pasteur Edouard tazana eny an-toerana ny namana akaiky ny mpanao gazety marobe reo olon-tsotra sy ny sisa zany dia eny avokoa hatramin'ny mpanolontsaina ny tanàna ry Clémence Ararinirina sy ry Rafaralahy dia eny avokoa zany amin'izao fotoan'izao miara mifanotrana hoe tsisy mifanaritra ireo mpikirakira Facebook satria nisy mobilisation zany député Alain Ratsimbazafy hoe tongavintsika amin'ny alatsinainy fa tsara mba miara-metana ohatran'izao satria tena isika no tratran'izao zavatra mahazo amin'ny Mahery-Lanto Manandafy zao raha pitso raha afaka pitso raha ohatra ka tsy mameo an'izay firaisan-kiny hita maso zao itsika dia mialoha an'izany rehetrarehetra zany tao anatiny zany tranga zany tamin'ny sabotsy iny dia nisy vidéo fohy navoaka amin'ny Mahery-Lanto Manandafy député Alain Ratsimbazafy ho filazana ny zava-misy ary iny zany fametrahana an'izay hoe détermination zay fa tsy hifony izy ary tsy azo ampitahorina izy fa miantso malagasy hitsangana manoloana zao trangan-javatra alefantsika angam'izay vidéo fohy zay feo Mahery-Lanto Manandafy ny alohan'izay fakanambavany azy zay. Ny zavatra miseho eto amin'ny nahazo aho moa zany tamin'ny fiantsoana ny resaka Pontus Dikany dia zao ny anoteneniko za tsy hivona aminareo ary teny aminareo za tsy andevozonareo zany Manandafy njagana ary malagasy. Mazava iny iny message foy nefa manandanja meny Mahery-Lanto Manandafy na Imalamy iny
za tsy ifona za tsy andevozonareo mitsangana ary malagasy misy message politique zany hoe misy zavatra vohitsakitsaka eto misy zavatra atao tsinitsiny eto misy lalam-panorenana dikeny eto tahaky mahazatra n'le fitondram-panjakana hatram'izay ary misy olona atao tsinitsiny eto rehefa manao hevitra na fomba faneho-kevitra everina fa tokony normal ary tsy tokony ampidi-doza ary de akasarotiny le fitondram-panjakana satria ny azy le fahefana zava-dehibe ka raha manelingelina an'io fahefana io satria efa nilaza ve ny teo anivony tandrona filaminana fa zay manelingelina ndrafi-panjakana de raisy no fahavali-pirenena na zay tsy mitovy hevitra mihitsy azy de raisy no mpanakorotana de mitondra fanakorotanana ve ny hevitra ohatrin'ireny na de azo ny vavahana tsara azy la endrika lehilahy-tsoratra na le publication navoaka ny mailanto manandafy de mazavy ny message iny de namaly message ny rehetra deputé Ratsy Mazafy ary anisany namaly message ao anatin'izao fahatongavana eny antsery zao mbola andefa ny resaka maromaro isika fa anisany zany satria efa niarany fanaovana vaovao diso ihany koa ny teo anivon'ny antokotiky Madagasikara nisy nangalatsony amin'ny président Marc Ravalomanana misy manao montage na photoshop ny sarin'ny président Marc Ravalomanana eo ambonina vatapaty efa niainana teo ny zany fa tsy ny azira tsy ny réagir ny teo anivon'ny cybercriminalité rehefa mahita hoe ray aman-dreny ohatran'ireny zay ex chef d'état olona nitatana teto anivon'ny firenena lehibe anatoko sokajino lehibe ny mpanohatra no misy manao tsinitsinina araka zao sary hitantsika zao de tsy mba nikarika akory nyle teo anivon'ilay cybercriminalité ahoana ny nahatonga zao satria ray aman-dreny voatotoana efa nisy anjany ane tamin'ny tolona lehibe zay neverin'izy ireo fa fandaminana indray ny firenena tamin'ny 2018 zay nirarina hoe ndao fa nitondrana vatapaty misy ilay filoha rajaonary mampianina de nanaovana an'le hoe velomy rajao efa nisy anjany ary hitatsika fa Laurent Zadoly reto akanjo zay mandidina nreto fiarakodia reto fa zao tsy misy miazira ny ambadika any hoe ray aman-dreny voatotoana amina trangan-javatra ohatran'izao satria na rajaonary mampianina nangara valomanana de samy chef d'état reo ary mizohira am'izay reo ary tsy misy manafona am'izay andraiky ma lehibeana androm-panjakana azy teo aloha miprezidansa sy filoham-pirenena azy teo aloha zay tsy misy manafona am'izay mihitsiny fa zao raha ohatra ka le fitondram-panjakana ny voadona voaresaka ao anatin'le izy ka indrindraindrindra misy olona anankiray zay tena nanelingelina an'le olona ao anatin'lay exécutif anary-panatanteraka de aingana ny famoronan-javatra samy hafa deputé Ratsy Mazafy de aiza zany am'izao fotoan'izao lay fitoriana napetraky ny antokotiky Madagasikara zay ny sandohany sasa mihitsiny ny soniany Marc Ravalomanana nanaovana tsinitsinina mihitsiny ary nirariana mihitsiny ta io ao anatin'zany adevitra zany fa soa fa zao hoe iriko faty fa hoela velona reo ray aman-drenitsika ireo na izy na izy fa le toetra le fomba le kolotsaina ny tazaina nanomboka tamin'ny 2020 am'le mpanohana fitondrana de io mbola mitoetra trano io foana ka raha izy manao de mety tsy araky ny demokrasia sy faneho-kevitra malalaka zany fa raha ny hafa manao zay tsy tokony fotana mafaty ary tsy tokony olana lehibe de apetraka ho manozongozona fahefam-panjakana zany maniratsiry zany manimba ny sotoaviny zany fa aiza io sotoavina hitatsika io de mamaly ny antokotiky Madagasikara tonga ny atoerana izy hoe ndao fa vohitsaka ny lalam-pandrenana fiara-meta an'ity fa ny zavatra mahazo mailanto manandafy io mbola azo any rehetra raha zao pratika ny fitondram-panjakana zao hoe notsika fanazava-kevitra ny entin'ny rena Randriamasinoro ny faisakina atao amin'ny manandafy samboka moa tamin'ny efakarapetera lasa zay antony samborana azy de resaka faneho-kevitra atao anaty tena antondiana eto dia ny fanoherana tanteraka fihetsika ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao zay miezaka mamotika demokrasia ary miezaka mamono feo rehetra zay tsy mitovy hevitra aminy fiafiry moa ny fitarainana nataonay teo anivon'ny Madagasikara sy ny atoko-panohatra mahakasika ataon'ny fihetsika ataon'ny mpanaradia mpitondra manao fakahalanana manao diabolisation ny
ny mpanorona ny antoko na ny mpanohatra rehetra mihitsy ao anatin'ny RMDM firy fitoriana nataonay hatram'izay fa tsisy valina zany ankehitriny zavatra tsy misy dikany akory afaka dia tsaraina mihitsy tsisy dikany tanina to Facebook nefa dia efa voasambotra nitsy violon 48 heures ny olona ka ny antony nijorona eto ankehitriny dia manohatra tanteraka an'izay jadona sy fanapotehana ny demokrasia izay eto Madagasikara ary efa hita zany fa ny ankehitriny dia mampiasa ny rehetra eo am-pelatanany sy ny force rehetra eo am-pelatanany aminona izay tsy mitovy hevitra aminy ary aminona izay feo mety manelingelina ny sofiny ary zay no mahatonga ny zavatra zao zay tsy manaiky amin'izay ary zay ny joro ary zay no mahatonga nay tongeto manao firaisakina niza hiaran'ny tsindravolena niza hiaran'ny jadona eto zay ny joro fanondrona ao anatin'izay tena mazava be zay interview nataon'ny secrétaire général ny atoko tiako Madagasikara ry Randrandre Masinolo zany député alaina tsy mazava hoe niza hiaran'izay tsindry azo lena sy ny famonona na amin'ny endrininna na amin'ny endrininna dia mijoro ny atoko tiako Madagasikara ary maneho firaisakina zany amina tranazavatra ohatr'izao marina tokoa zany na mana faniry ary itsika amin'ny rahalahy moa zany dia eto amin'ity plateau ity no firaisantsika fiombonantsika amin'izay fankahirezana amin'ny namana mahery lanto manandafy zay amin'ity andron'io ity satria itsika dia miantoka ny fampandehanana nyity fandarana ity aloha amin'izao ora iresahana izao araka nefa nambara ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara teo zany antokotiko Madagasikara zany dia nanana ny foto-kevitra ary ny indrindrindra ny fametrahana n'ilay antsoina hoe fiarovana ny tanitandalana ny fikatsahana hatrany tombontsoim-bonana ho an'ny vahoaka malagasy ka raha misy voatohitohina noho ny etraketraka naton'ny tratrany ataontsika hoe alako bika tsy tiako tare amin'ny alalany fanehoan-kevitra dia mijoro hatrany ny atoko ary ny atoko tiako Madagasikara fantatsika fa tsy vao androany akory no naneo an'izay fijoroana ho amin'ny fahamarinana sy ny fanajana ny tanitandalana zay fa rehefa hitan'ny atoko fa mivoana ny fomba fijery na fiasa nivon'ny fitondram-panjakana dia mijoro hatrany ny atoko tiako Madagasikara miaro an'izay hoe lalàna misy eto Madagasikara zay ary ny fampahafantarana ny vahoaka malagasy amin'ny hoe miangetotsika dia efa zavatra hafa ny tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ny fomba fiasana fampiarana ataon'ny fitondram-panjakana ka ny fisindran'ny tompona andraikitra ireny zay isorana manokana ny ao anivon'ny birao politika nasionaly ny atoko tiako Madagasikara ireo solombavambahoaka namana zay miatra ny anosy amin'izao fotoan'izao ary koa isika vahoaka malagasy zay mahatsiaro fa misy tokoa ny tsindry azo lena zay atao amin'ny namana amin'izao fotoan'izao dia anehoana ny fisaorana ara-piratsaina satria ilayntsika ny mijoro ilayntsika ny maneho an'izay firaisakin'izay ary indrindrindra ny fiarovantsika nyity firenentsika ity mba ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona sy tena hoe ny lalàna eto Madagasikara dia natao hiarovana ny vahoaka fa tsy sanatria anapotehana ny vahoaka piraitan'ny razana tsy mitovy hevitra izay no ijoroantsika menakavy ary eto dia mbola mafisina foana ho ny fitakiana amin'ny fitondram-panjakana ireo mpikirakira ny raharaha amin'izao fotoan'izao ny anivon'ny fitsarana no hoe raha jerena ny sokajy misy an'ireo fanehoan-kevitra zay natao ireo raisinay fa tsy isy tokony ho fanenjehana na kely akorara amin'ny namana mahery lanto manandafy ny zavatra tsitsika mariana kely dia tena raha tsy mazafy te hiverina na tantara lasitsika zany mba ho fakana lesona zany satria rehefa misy fanjakana mijoro dia misy foana ny mpanohitra fa reny zavatra mbara ny resaka fanoheran'ireny dia raisina hoton'ny hoe lesona hanatsarana ny teoriana zany raha ohatra ka nitsangana ny fitondrany président Zafy Albert taty am'roa amby sivifolo telo amby sivifolo efatra amby sivy dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo taty zay nisy ny empêchement dia fantatsika tsara fa nisy ny etsim-panoherina SFFF tamin'izany fotoana andrano ny SFFF io dia mivondrona ny tompola Germain Rakotondrainy avy amin'ny MFM Andriamatoa Hervé Laramanatsoa avy amin'ny Arema José Ndreo Nelson na José Kely Blandin Zafimanjato Sarlarana Vela Petra Kotoniaina tamin'izany fotoana andrano fa rehefa mafy ny fanoherina satria nisy fanehoan-kevitra isaky ny sabotsy
tery amin'ny Kianjanambojatovo ary anisan'ny nieno sy nanaraka an'izany tena fony mbola mpianatra satria liana amin'ny politika de tsy tapaka mihitsy amina toetra raha tahaka zany. Ary tao anatin'izany de hoe handray andreo-pitariky ny SFFF reto ny Filoza Felbera de nisy ilay fandehanana teny Ambotsiroatra le hoe ho raisina ny mpitarika ny SFFF tam'izany satria nahazo aina le mpanohitra akoatra ny zava-misy tao Tsimbazaza zay nisy le hoe G2 G3 G4 jusqu'à hatramin'ny G5 izy zay. Tao koa moa zany tsy nisy an'le mandat impératif fa ny solombamboaka de afaka miova loko arakaraky ny zava-mitranga zany a géométrie variable fomba fiteny azy zany. Fa rehefa nanoratra ny zava-misy ny président Zafy Albera tam'izany andao rehefa presaka tsika dia noraisin'ny président Zafy Albera ny mpitarika ny SFFF. De rehefa noraisin'ny président Zafy Albera tam'izany fotoana andrany de hoe manasa tanana alohan'ny handraisako anareo sy idiranareo ato satria mety handray tanana. Amafilom-pirenena azy manana fahamelona ndre matoa président Zafy Albera. Fa etsy andany ny mpanohatra de nieritreritra hoe teo nisy nanasa tanana, teo nisy tsy nanasa tanana. Anisany tsy nanasa tanana niditra tao ary tsy nety nanasa tanana mihitsy Andriamatoa José Andreo Nelson na José Kely. De nivoaka izy de niteny izy hoe c'est un con. Zay ny zavatra nambarany tamin'izany fotoana andro zany. Nandeha ihany le adevitra rehefa aveo fa zao nitety anivo ny fanjakana nahita an'iny de aleo kosa rangamba mitondra fitoriana voatrany tsy mety zany trangan-javatra zany satria mahery be zany ho any amin'ilay chef d'institution. Fa nyrehetrarehetra nefa de miteny hoe normal zany satria ao anatin'ny forano mafana, ao anatin'ny fahatezerana, ao anatin'ny zavatra tsy neritreretina. Olona mandeha tanam-polo ve de maninona tsy maintsy anasa tanana hiditra amin'le toerana. Ary netiny tamin'ny teny frantsay le izy de niakatra teny amin'ny fitsarana ny raharaha de niakatra fitsarana José Kely ary feno vahoaka marobe teny anosy tamin'izany fotoana andrany anisan'ny teny ny tenanay satria liana tamin'ny raharam-pirenena. Fa nakalesona ny rehetra hoe tsy zavatra kely loatra n'izany no andeha hanimban-javatra de manana ny fomba fijery ny fitsarana tsisy influence tsisy intervention fa nandinika amin'ny fomba fijerina azy ny fitsarana lamandrara. Fakalesona zany fakalesona zany rehetrarehetra zany ary vahoaka marobe teny ary tsaroko misy tompona andraiky misy mpihira asy diso nandalo teny sareraka tamin'ny fotoanandro tamin'izany raharaha zany. Marobe ny mpanao politika, marobe ny fiarahamonina sisisy nanohana an José André Nelson hoe tsisy tokony grave zany satria ao anatin'izay mety hoe fahatapohany trangadravatra nitranga sy mety hoe adevitra tokony atao ary tsy manotohina mihitsiny zany. Fa raha voarainy le izy ho an'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany de hoe tsy mety aminao le izy eny ary tsy maninona lasa ianao zay ny fomba fiteninao tsy maninona ho toy izay ato ny dinika fa zay ny fepetro raisiko vitiny. Fa mbola nisy adevitra taty aoriana deputé Alain Tsimbazafa inona le adevitra taty aoriana satria efa samba nakalesina zany rehetra tsy mety ny zavatra oatra zany de nisy adevitra taty aoriana rehefa nitranga le tetezamita netinga ihany rajoelona fa nisy fanehoan-kevitra ny sesesy nataona tompon'andraikitra maro teto amin'ny firenena zay nanameloka ny fomba ratsy natao tamin'ny fanokana-panjakana iny sy ny akarina teo amin'iny fanjakana iny ary anisan'izany fanehoan-kevitra nataon'ny Ngary Moranjeva ny amin'ny hoe mialatsimba noho ny anarana eta voaio fanjakana fatatsika zany fa mafy zany fomba fitenenana zany fa zany ny endriky ny demokrasia zany ny endriky ny fanehoan-kevitra zany. Fa raha nadika tamin'ny teny gasy le izy mety eo mafimafy kokoa tsy ho zakany fitondram-panjakana fa zao tsy nanelingelina le fitondram-panjakana satria mety natahotra ny tanjak'ilay tompona andraiky na de nikaroan-kevitra hafa resy taty aoriana na ahafahana mipetaka any Andriamatoa Raymond Moranjeva sarotsika antsara zany le raha zany. Dikan'izany tsy raha miresaka hoe ela akory mahery lanto manandafy anaty publication de fotana mafaty ngeza be zany manao tsinitsinina ray aman-dreny zany raha raisitsika amin'ireo zavatra nitranga teo aloha sy fakana leson'ireo satria ny lasa tsy fanadino fa ny lasa koa fakana lesona mba andiniana ny aty aoriana satria rehefa zay no zavatra mitranga
député Alain Ratsimbazava taorianan'iny raharahan'ny José Kely teny Anosiny ny anjera fitondrany président Zafy Albert ary tsarotsika tsara taoriany kitiana any professeur Raymond Ranjeva obligé niditra tany anatin'ilay feuille de route Andriamatoa Rajoelina satria zany rehetrarehetra manangasanga ao anatin'ilay hoe rehefa zay ny lalàna ka tsy mahazaka demokrasia manao tsinitsinina ny fanehoan-kevitra ary mety matahotra amin'ny fijoroan'ny hafa ka zara raha misy zavatra kely hipaingorana am'izay mety manao hevitra zay mety mijoro satria tsy vao mahery lanto manandafy eny tratra efa tratra tao anatin'izany adevitra any ry Arifina efa tratra tao anatin'izany Christelle Vera efa tratra tao anatina Trangadavatsapa Roli Mercia efa tratra ry Berija ohatrohatr' zao fanehoan-kevitra lizy efa tratra tao anatin'izao fanehoan-kevitra marobe zao reo facebookera marobe ary misy aza mbola manao fotana mahafaty am'izao fotoana zao mitondra ny sary ny tanora ao anatin'ny antokotiky Madagasikara de manao compte fake ohatran'izany Modeste Rakotosan zany sy karazana anarana marobe de mody manao publication au nom intime kanefa ny zavatra ataony tena zavatra tsy fataon'ny antokotiky Madagasikara mihitsy ary tsy le olona zay mitondra anatin'le sary izy ary mitaraina foana zany olona victime fampiasana sary zany misy avy amin'ny Fianaratsoa misy eto Antananarivo hoe ahoana fa tsy zay io compte io fa compte fake io anao antona sy hanaratsiana ny endriky ny antokotiky Madagasikara sy président Marc Ravalomanana fa zao tsy mihetsika ny anivon'ny cybercriminalité mikarika sy mitady zavatra ohatrandreny ahoana tokoa zao zavatra zao fa vao maika mizy mandeha ho azy de ho hitantsika io de mitoerana zavatra fandray le izy député Alain Ratsimbazava ilaina tokoa ny makalesiny eto amin'ny fitantanana andraram-pirenena efa maro ny zavatra efa nytanysainy na manafaniry teo manoloana ny hoe vokadratsy aterak'izay tsy fahaizana makaleson'izay amafisiky foana ny hoe ny fitantanana andraram-pirenena nge atao hoe mandalo ianareo zay mitantana am'izao fotoan'izao fa mbola izy koa hitantana rahampitso zay no ahafahana mijery foana mahakasika ny fifampianoana sy ny fandiniana ny hoe atraiza marina ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny raharaha ara-politika sahala am'izao satria hitatsika fa raha ny zavatra ny tanysaina teo anie miohatra nyty zavatra anenjehana ny mahery-lanto manandafy tya ho zay hoe zavatra minime na hoe zavatra kely de kely raha lanjaitsika miohatra n'ireo zavatra izay efa nataon'ireo tompona andraikitra sasatsasany eo anivon'ny fitondrana izay na nisorapotaka olona na nalaina baraka olona na mitovitovy am'izay zavatra zay ka eto moa ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara varina ihany ianao ndraindray na manafaniry satria lasa very ihany koa ndraindray ilay sotoaviny andrindrindra ihany koa amin'ny lafan'izay le hoe fanaovana politika ohatr'izay de lasa tsy mijery itsony amin'ny hoe inona ny lalana marina tokony izorana fa lasa raisina ho toy ny fahavalo izay tsy mitovy hevitra indrindra tsy mitovy hevitra ara-politika ka fahadisoana lehibe zany ary zay mahatonga anay am'izao fotoan'izao misy namana faniry teo ny teny amin'hoe zay angeny natonga ny dinika anakany amin'ny resaka feuille de route sy ny sisa taoriana nreny nresahana tamin'ny resaka ray aman-dreny professeur Ranjeva reny zany hoe entina isotomana ny saitsika hoe efa mandroso vahaolana ny ety anivon'ny fanoherana am'izao fotoan'izao raha tena amany olana eto sika andao hiara-dinika makany amin'ny fiaraha-midinika hijerevana ny hoavin'ity firenena satria raha izao zavatra misy zao no hifampitola aveto tsy isy ny antsoina hoe réconciliation nationale ary tsy isy ny atao hoe foto-kevitra iombonana manoloana ny famahana ny krizy misy eto Madagasikara de ho zava-poana ihany ny ezaka zay ataotsika amin'ny lafiny hoe fiazakazahana makany amin'ny fampantroana ny firenena fametrahana foto-davitra sady seroa fa ile maha olona mihitsy na le foto-kevitra am'izay le hoe entina iarahana mampandroso ny firenena zay no lasa mifona ao anatin'ny fifanenjehana sy ny fakalana de inona moa vokatra azotsika eo eto anivon'ny firenena fa vao maika ary zay makany amin'ny lavaka mangitsikitsiko tsika amin'ny tsy fambiazana am'izany fitantanana andraraha-pirenena zany
ny vaovao asika moa zany député Alain Ratsimazafy mbola ao amin'ny BC amin'izao fotoana zao i Mahery Manandafy ary mety tonga maro zany ireo mpanohana azy mpakahery azy ary praidonakafo ao anatin'izay hoe endriky ny demokrasia zay iny message efa navoakatsika teo zay avany aminy fara ny vaovao samiasa zay retsika ty ambadika aty de mbola enjakenjana ny adevitra ao ambony ao any amin'ny sfera politika ao satria misy olona ao anaty fitondrana ao tena manameloka an'izao fihetsika atao amin'ny Mahery Manandafy zao sy ny mpanohatra de mbola mandeha ny adevitra hoe hopetahana sa tsy hopetahana inona ny zavatra mety hitranga sinsisy mbola misy fifantonan-kevitra zany amin'izao fotoana zao misy no miziriziry any heviny fandikan-dalana io faniratsirana io ary fatatsika efa tamin'ny fananenanandro teo de misy ministra mihitsy ao anatin'ny gouvernement tany teny an'izay de miresaka sotoavina le fanjakana de ozy tsika hoe otry fa hatramin'ny oviana mba nahay sotoavina tompoka anareo hatramin'ny oviana mba nahalalan'izany nareo nitondra vatapatina filoham-pirenena ny mpikambana atao amin'ny fikambana zay manohana zao fitondrana zao efa tamin'ny 2017 sa 2004 efa nisy ny gadra efa nisy nanrony cybercriminalité zay tratra fa manao compte fake maro ary mpanao photoshop mpaniratsira fitondrana tamin'izany fotoanandro zany de hatramin'ny oviana ny mahalala sotoavina tampoka le olona miteny hoe imbécile le olona miteny hoe dondrona le olona miteny hoe zay zao no mitondra ka aloha zay tiana hanaovana azy le olona nanavoretra an'le vahoaka malagasy de akehitriny nareo miresaka sotoavina satria bloqué ohatra n'ilay hoe okany aloha zay adevitra rehetra fa ndao ifamitanana fa fiarahamonina ray antsika satria rehefa nandeha le resaka loza sy ny trabona te député Alain Ratsimazafy bloqué izy menakavy de niantsy vonjy ndao re olona irahina avela ho any aloha fa zao rehefa milamindamy izy menakavy mandeha ny sosy any ambadika any miainga ny dipa sy ny rehetrarehetra mety daholo zay atao blangilangina zay tsy izy ny condition ny fiaina ny statut normal tsara de afaniratsirana mahazo an'le vahoaka malagasy le mpanohatra fa rehefa anatin'ny atambo de ndao irahina zany toetra zany de anisan'ny toetra tena manimba satria tsy sotoavina malagasy zany de ianareo ve no tsara ho mpamelesona amin'izao fotoana zao iresaka sotoava nefa ianareo no namotika an'izany nanomboka tamin'ny 9 Août vao nalefatsika fahatserovan'ny 9 Janoary hoe taiza no fomba nanomananareo an'izany 9 Janoary nampitehana ny fiainan'ny olona teto sy ny orinasa sy ny fiaina voaka malagasy zany de bloqué tsy tafavoaka miady atrano ary vao nisy publication nataona sombam-bahoaka miady atrano izy menakavy tsy menatra korona mifamingana ao anaty ao mifanaratsy ao de miantso sotoavina miantso firaisakina satria zay le cause nostra lasa famonoana fifampiandaniana fifampiatsiana le zava-misy ao ka alohan'izay député Alain Ratsimazafy satria hivadika zavatra avy tsika reveo manakambara ianao mahakasika nina raha iny de ovakitsika fandroany lay fanambarana avy any président Marc Ravalomanina mikasika ny raha Mahery Manandafy ny fanamariana apetraky fotsiny ngamba namana faniry teny hoe ny fahampitehan'izay atao hoe sotoavina sy ny toe-tsaina mihitsy nanomboka tamin'ny taona 2024 satria dia atambo loatra ny zavatra hitantsika teto amin'ny tany sy ny firenena lasa maro zany ny tanora indrindrindra amin'izao fotoan'izao lasa tady anana toe-tsaina tia mandroba tia fakalana tia zavatra zay atao hoe mifanohatra amin'le tena fihavanana sy ny sotoavina eto amintsika zay mariako fa izany rehetrarehetra zany dia nanomboka nahazo vahana nanomboka tamin'ny taona 2024 iza moa no nitarika an'izany teto amin'ny tany sy ny firenena de ny olona mpitatana amin'izao fotoan'izao tiany tia amboletra tiany fanapara-pahefana sy ny sisa hanika ilay vahoaka zay manana ny fahendrena sy ny fanajana zay lafi ny sotoavin'izay de to mipitrapitra manoloana amin'ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao ary iarany antso zay mihitsy azy amin'izay fanapara-pahefana ataony fitondrana amin'izao fotoan'izao ka eto moa tsika de hoe andeha hojerevantsika ny hevitra na ny fanapahan-kevitra noraisiny ny eo anivon'ny fanoherana mahakasika izao fanenjehana any Mahery Manandafy zao vetsika zany ty fanambarana atao amin'ny filoha Marc Ravalomanana ty zany amin'ny alala mahalehibe ny RMDM azy moa zany nanaovana izany manoloana ny fiampangana sy fitazonana n'Andriamatoa Mahery Manandafy
noho ny fanehoan-kevitra tsotra nataony tao amin'ny Facebook dia raha mahita fa misy tokoa ny fanapara-pahefana ary fanitsakitsahana ny lalam-pandroenina nataony mpitondra. Voalaza mazava amin'ny 1 lalam-pandroenina nefa fa iantohana ny fahalalahana maneho hevitra, ny fiampangana sy ny fitazomana azy izay nataony mpitandro filaminana dia azo adika tsotra zao fa fanaovana raha matahora andreo malagasy rehetra samy maneho ny heviny ankalalahana sy mitsikera ny tsy fahombiaza ny mpitondra. Arak'izany dia efa miatra eto amin'ny firenena ny didi-jadona sy ny fanapotena ny demokrasia. Tsy azo ekena intsony ny fanaovana raha matahora ny didi-jadona ary ny fanitsakitsahana tsy misy fiafarany lalam-pandroenana ataon'ny mpitondra fanjakana iarovana ny tombontsoa politikan'izy ireo. Noho izany dia manameloka tanteraka izao fiampangana sy fitazonana an'Andriamatoa Mahery Nantomanandava zao zahay. Takinay ny amitsorana azy aingana ary tsy misy fepetra. Mialohana ihany koa ny fampiasana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ho fitaovana politika sy herim-pamoretana ny mpitondra. Antananarivo 1 Janoary 2024 ny filoha Marc Ravalomanana. Izy moa dia sady filohan'ny Antokotiko Madagasikara no filoha mpitarika ny RMDM ihany koa ao anatin'izay adevitra zay deputé Alain Ratsimazafy. Eto raitsika dia hivadika loha hevitra hafa, loha hevitra Jiramaty resahantsika ity deputé Alain Ratsimazafy satria le fanjakana manko zany dia mieritreritra mihitsy hoe tena mpamoko lainga mpanelitsan mpanohatra. Dia aleontsika mba hiresaka ihany satria misy zavatra voarakitra ny zava-misy teto anivon'ny firenena zany. Satria raha misy mampikakaiky ary voateotsika niaran'izany délestage zany memafy mihitsy am'izao. Ary manapotika hafananana ny délestage adiny ray tompoko dia mitarika perte amina miliara sy fahavoazana lehibe amin'ny fananan'ny olona rehetra eto Madagasikara. Voadiniko ny mpitondra ve zany? Kanefa izay no nanenjehana ny fitondrana teo aloha. Dia andefa zantsika horona tsara misy feo hoe inona ny fampanantenana nataon'le fitondrana vao nanomboka tany amin'ny fampelezan-kevitra ka na izy efa tonga io ary mikasika indrindra ty délestage ty fa aiza ho aiza ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia alefatsika zay dia arahantsika commentaire rehefa aveo deputé Alain Ratsimazafy fa zao azo raisina sy tena rofina mihitsiny le lainga ao anatin'izao sy le fampiasonana an'le vahoaka malagasy satria aty aoriana zay hitatana an'le mpitondra amin'izao fotoana izao tsy misy fahatanterahany mihitsy ny zava-misy ary no tenenina fotsiny le izy tamin'ny fotoanandro mba ahafahana maka an'le vaton'le vahoaka malagasy fa tsy misy fanatanterahana an'le zavatra andresany ka ty feo sy sary iray alefatsika ty dia nambarana nga Iany Rajoelina teo amin'ny Coliseum tamin'ny propagandy. Ny zavatra mitranga tamin'izany dia hoe ho afaka ao anatin'izany délestage izany Madagasikara ary nambarana tao anatin'izany dia hoe hiala ny maizina ho avy ny mazava dia nilaza fa ampitombony 400 mégawatt ny jiro ho an'ny eto Madagasikara. Zay tsy vita mpitondra ozy izy nandritry n'izay fotoana ela be zay fa tsika ny nanao an'izay dia hoe notsika aloha ty tao amin'ny Coliseum ty samy miezaka mihaino tsara tsika rehetrarehetra afantarantsika hoe atraiza le fafilanga sy lay fitaka natao an'le vahoaka malagasy. Alors on va pas se mitanarana na vatsinisty. Misy sasany teto hoe naingamantany Antananarivo ahoana mbola misy délestage ve sa tsisy tsony eto Antananarivo mbola misy sa tsisy tsony tsika maso misy nampiesina laza hoe afaka telo volana dia afaka ny délestage afaka sa tsy afaka ozy zaka tiany hoe ny maizina aloha miala dia reo hiposaka amin'ny masoandro hiposaka ny azavana Antananarivo vahoaka malagasy tetovavy hoe tena sa tsy ekena mety sa tsy mety zay teneniko atsika hoe zao za tsy mba hanao fampanantenana pôkaty fa nilazaiko dia ty 400 mégawatt ny famokarana herinaratra vita amin'ny mpitondra mifandimby teto zay ho an'ny vahoaka 25 millions. Midikany dia zao 5.000 isan-jato amin'ny vahoaka malagasy fotsiny no manana herinaratra nefa namby apetraka nivelorano apetraka amin'ny vahoaka malagasy dia ity zay asa tsy vita ny filoham-pirenena rehetra mifandimby
hovitaiko ao anatiny dimy ka 400 mégawatt vitany izy rehetrarehetra hovitaiko ao anatiny dimy taona 800 mégawatt farafakeliny mifampikaralermanatra ataosika Antananarivo sy manerana Madagasikara tokombary ekena satsy ekena tena samina eny tsara tsika ty deputena Ratsimbazafy tena angazo moa be nangeza be mihitsy ny zavatra nambarany teo iny zay tsy vita an'le filoha tao anatin'ny firy 20 taona sa 50 taona ho ataony ary ho ampitombony 800 mégawatt zany ny kapasiten'ny jiro herinaratra ho eto Madagasikara aiza zany efa zany am'izao fotoana zao aiza zany am'izao fotoana zao fahampitena fitotonganana ary fahasimbana tanteraka ny any Jirama sy ny isa-tokantrano am'izao fotoana zao ary ny zavatra tsy nataony le mpitondra teo aloha tao anatin'izany 50 na 80 taona zany nampanitra ny malagasy fa diranovana ambanin'ny tany fantrana ambanin'ny tany fantrana ambanin'ny tany fantrana nataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao deputena Ratsimbazafy misy ambary ianao de rehefa vita zay alefatsika indray le zavatra ndresana 800 mégawatt ny resahany teo fa mbola iresaka rehefa tsika rehefa vita deputena Ratsimbazafy sotranao namana faniry fanamarena kely tiako tsondrina makasika an'izay téléstage eto Antananarivo sy manodidin'izay tena malilo ny sofina masolom-bavam-bahoaka indrindra ho avy amin'iny fakitra andorany fotsy itosy ny manodidina isan'andro ny fahatapahan-tsiro ary maharitra zany ary miverimberina ihany koa ao anatin'ny ray andro zany fahatapahan-jiro zany eto moa ianareo vahoaka zay mampiasa ny tambazotra tserasera na ny FB zany ao anatin'ny faritra Tsimorano dia efa misy compte FB manokanao ary voaraiko amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka mihitsy reny fitarainana samihafa reny ary eto nanaovako antsoavy ho an'ny mpitondra fanjakana indrindra ny mpitatana ny Jirama hatramin'roviana no amahanareo ny olona ny vahoaka malagasy mahakasika an'ity resaka jiro ity fahampitehana araka ny nambarany namana faniry teo mahakasika ny fitaovana ny tokantrano tsiray avy ary vao maka mitombo isan'andro ny fahaverezana asa ho an'ireo tanora malagasy zay atao hoe mampiasa an'ireny herinaratra ireny amin'ny lafin'ny asa ataony andavanandro zany firifiry ny olona no manao soudure atao amintsika na ihany koa mikarakara toy ny taovolo zay no asa zay ameloma ny vady aman-janaka nopotika tanteraka zany fiariny zany ary ny anivon'ny orinasa samihafa moa zay atao hoe miaina indrindra na mampiasa indrindra amin'ny hoe herinaratra amin'ny fampihodonana an'izany orinasa zany tsisy zay tsy orinasa mandoalika amin'izao fotoana zao tsy namiatotanisa moa namana faniry tao hoe nidina hatraiza moa ny arikarentsika amin'izao fotoana zao fa miiba 700 ny arikarena zany hoe taratra ny tsy fahaiza mitantana taratra ny tsy fahaiza mitondra ataon'izao fitondrana misy amin'izao fotoana zao no mampilenta tanteraka an'ity firenentsika malagasy ity ka mitarika hatrany anysaitsika vahoaka malagasy hoe hitondra antsika hatraiza ny fipetrahan'ireo mpitondra ankehitriny iazona ny atao hoe sezany no mamay azy fa tsy mikatsaka velively any tena tombontsoa-imbona ny vahoaka malagasy maro anisa mety ny fiainany zareo no mety fa ny fiainany vahoaka maro anisa tompoko de tena mitrotrongy amin'ny tany amin'izao fotoana zao ity sary ankiray lefa tsikitika io député Alain Ratsimbazafy zany de mbola miresaka andray tovitovy an'le teo ihany fa alaitsika daholo satria ny olombelona hoa fatorana amin'ny vavany amin'ny ambarany zany ny volona fatorana amin'ny elany ny omby fatorana amin'ny tandrona fa ny olombelona fatorana amin'ny vavany de ndaso indray tany ampitana masina indray le Matoiany Rajoelina resaka an'ity resaka Jirama ty sy ny jiro eto Madagasikara efa eo atanan'ndray le fitondrana tamin'izany fotoana andrany de renesitsika indray izy ty samy mihaino tsara indray tsika eto tsisy industrie ministre any antsika satria vidiny herinaratra ao Madagasikara no anisan'ny lafo indrindra ty Afrika
lafo be 0,20 0,30 centime misy 0,40 centime 40 centime de dollar ao zany ny kilowattheure ny tomobisy eo 0,15 ny kilowattheure zany mora lavitra ka tsika zany ao anatin'ny 10 taona maro zao dia ezaka ny ampidina ny herinaratra ao Madagasikara zay ndray fa faharoa ny ampitombo avy roa eny na telo eny ny fampikarana herinaratra ao Madagasikara zany hoe raha 400 mégawatt zao ny fampikarana herinaratra ao amintsika ho ana 25 millions isan'ny taona amintsika dia jerenareo fotsiny vao teneniko teo hoe raha ampitaina amin'ny Côte d'Ivoire zany dia Côte d'Ivoire 25 millions ihany koa ny isan'ny taona samy tamin'ny 1960 no nahazo ny fahaleovan-teny fokan'ny Côte d'Ivoire 2000 mégawatts enazy ny fampikarana herinaratra dia tsika 400 mégawatts dia zay ny défi atao voatafaverina Madagasikara dia anosy an'ireo orinasa zay amokatra herinaratra azo avozina fa farafakely 300 mégawatts nosy ny avoko zany hoe raha 400 mégawatts ny fampikarana herinaratra vitatsika tao anatin'izay 20 taona zay tena fahaleovan-teny zay dia 300 mégawatts nosy ny avoko zay tono zao ary ao tombotsika hatrany amin'ny 1000 mégawatts ny fampikarana herinaratra ahafahantsika mametraka ny industria manerana Madagasikara ny teny hiteneniko aminareo dia zotro tena amin'ny fitiavana tanindrazana tanteraka no ateneniko anareo fa anao amin'iko rehetrarehetra zay fahaizana sy tanjaka eritsaina ananako ampandrosoana ny firenentsika malalantsika io Madagasikara ary tsy maintsy tafito Madagasikara amin'ny rariko dia isika rehetrarehetra mifamintana ampandroso amin'izany firenena malalantsika zany entsika tsara izy teo député Andriaratsimbazafa tery amin'ny collision izy ny teny hoe ampitombona 400 mégawatt le 400 dia hoe 800 mégawatt dia tany ivelan'ny tany ray izy dia nyresaka efa taty amin'ny 7 iny hitantsika reo le mpikamana tao anatin'ny gouvernement nisy be ny-tanàna tamin'izany zay efa ministra moa izy tamin'izany fotoana zany tao anaty gouvernement dia hoe raha 400 mégawatt ozy izy mba nekeny aloha ny reconnaître izy fa hatramin'izay manko nignoreny tsy ny rara iny le vitan'le teo aloha fa hoe nahavita 400 mégawatt ny fitondrana amin'ny fandimba fa zao vatany vao tonga ty Madagasikara izy dia anao sy ny 300 mégawatt 400 ny teneniny dia nalatsa ny 100 mégawatt le izy dia hoe anao sy ny 300 mégawatt izy fa 800 ny teneniny le tery amin'ny collision fa rehefa tany ivelany izy dia hoe anao sy ny 300 mégawatt ampiakaritsika eo hatrany 1000 mégawatt le 800 ndray nataony 1000 ndray le 400 nalatsa ny 300 amin'le lozika le cohérence tsy hainao ntsony le lozika le olombelona ao anatin'le zavatra resahany zany dia maka ohatra izy amin'ny Côte d'Ivoire hoe 25 millions d'habitants Côte d'Ivoire 2000 mégawatt ny Côte d'Ivoire dia fatany tsara le izy hoe efa lasa lavitra Côte d'Ivoire exactement Côte d'Ivoire ny tena taty aoriana Madagasikara niaraka ny Sénégal ihany koa tao anatin'ny indépendance zay teo ambany vahoan'ny frantsay ary niaraka ny lahatra Madagasikara mihitsy ny toekarena zay nety ny fotoboeny zay filoam-pirenena nitarika any Côte d'Ivoire teo aloha ary nanona taux de croissance fanahtsahana Madagasikara sy Sénégal zany niarakaraka na i Algérie raha nisy fotoana mbola taraikiraiky sy Egypte niaraka Madagasikara fa efa ratirape daholo le problème tany aloha tany ary efa nanomboka nahazo an'le say an'ilay taux de croissance tsara tsika nanomboka nienjera le taux de pauvreté na le tahan'ny fanitrana zay nidangana be zay nisy crise any nahazo a Madagasikara teo aloha zany hoe efa tafariny izy taty amin'ny 2 nakaty amin'ny 7 ary zany herinaratra zany efa nanomboka tsika zay hoe ndao ampitombona le puissance dia nanao an'lay tery amandrosesa
de niezaka name an'le 3e groupe lay anandekaleka zany hoe le fitondrana mifandimbo zany de nitondra an'le anjara n'lay puissance an'le herinaratra le tosika le herinaratra ho an'ny Madagasikara ho ampitombona zany fa voanitranga le 7 de nakany référence l'izy hoe zao ny Madagasikara ka tokony ho tratra zany ny potentiel ny hydroélectrique eto Madagasikara de 7800 mégawatt tompoko fa zao izy le 400 avitra kely teo ny enjery raha tia firy izy am'izao fotoana zao tsy fantatsika hoe firy mégawatt zany mandeha am'izao fotoana zao ny gap enjehana any anatin'ny centrale thermique zay fantatsika tsara misy député Alain Ratsimbazafa satria ny centrale thermique tsy idéal satria mandany vola be ho an'ny Tsiramasy ho an'ny fanjakana malagasy satria ny fuel sy ny carburant no mampiodina azy de mandany vola be tsy toko tsy foroana amina milliard ary reo fournisseur vahiny manana le may mizy am' teo karenety Madagasikara maso tombony am'zany sy reo tompo menakely vitsivitsy dikan'izay le andekaleka le volobe le toerana samihafa le farahantsa ny foronina de reny anamaivana an'le jiro zay raisy nisy atokantrano kanefa reo raha tsy mandeha le 4e groupe eton'le fanjakana teo aloha amonjena le groupe voalohany le 3e groupe eton'ny président Marc Ravalomanana tsoplopy am'izao fotoana zao de le groupe voalohany sy faharoa napetraka Andriamatody de ratsiraka ao anatiny tsy fahombiazany am'izao fotoana zao satria tsy nitsinjolavitra le mpitondra am'izao fotoana zao de izy le miteny hoe ampitombona 400 de lasa 800 anosy ny 300 mégawatt ho tonga hatramin'ny 1000 mégawatt ay zany io ange sy tenenina ohatran'izany fotsiny Andriamatofilo fa misy fanatanterahana l'izy de ay zany am'izao fotoana zao efa misitraka am'izany ve le vahoaka malagasy fa voateo ny teny ny député Alain Ratsimbazafa hoe tsy misy an'izany any Tsimondrano député marina tokoa ny nampitainao teo namana faniry satria anisany nanaitra mihitsy le filazany hoe vao miverina any Madagasikara ozy de anasonia fifanarahana mahakasika ny fametrahana ny orinasa zay mamokatra herinaratra zany amin'ny angovo azo avozina mahatratratra ny amin'ny 300 mégawatt aizy orinasa io am'izao fotoana zao mamangatam-panazavana toko mahakasika an'izay faharoa manarakaraka an'izay de fotoana asydiso fotoana fo zay nandraisany ny fitondram-panjakana ny initseo tamin'ny orona tsarintsika teo iny zany hoe telo taona ty aorintsika zany zao nandraisany ny mahafilopirenena azy aiza ho aiza izay fametrahana am'ty 300 mégawatt resahana ity de hitatsika eto moa amafisiky foana zay hoe zany fitarainan'ny olona zany amin'ny fahatitosy iny de tena toto afo mihitsy ary tadio tsara fa misy hôpitaly eo itosy eo misy hôpitaly be eo izay manana olana goavana am'izay fatapatapahanjiro zay nefa dia ao ny mararitsika izay tena mila herinaratra amin'ny fampiasana reo fitaovana samihafa amin'ny lafiny fitsaboana dia olana goavana zany tsy ny Atsimondrano ihany fa manerana amin'ny Madagasikara de fantatsika fa ao anatin'ny olantsika am'izay lafiny fahatapahanjiro zay ka aiza le fitondram-panjakana aiza le fampanantenana taonareo amin'ny vahoaka malagasy raha enona avokoa mantsy ilay fandraisam-pitenenana nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia izy ihany no miteny teo hoe fampiasonana vocabulaire nampiasainy mihitsy zay teo asa na iza ny mampiasona am'izao fotoana zao na le olona nitondra tany aloha na ianao zay mitondra am'izao fotoana zao izy amony nanolotra ny olona ino zany mbola fanontaniana daholo zany rehetra zany fa dia manahirana ny raharam-pirenena fa zay solavo aitsakosika menakafy fa manahirany ty zavatra iainany vahoaka malagasy am'izao fotoana solavo ayamindra azafady solavo ayamindra ary sokenda aitsako afahatsika zany mandinika tsara zay le hoe ilana fandinihany zao zavatra misy iainan'ny firenetsika zao fa tena mifanesy loatra ny atao hoe tsy fahombiazana amin'ny lafiny maro amin'ny fitantanandraram-pirenena zay iainany vahoaka malagasy mbola misy olona tsara sady feo ihany koa ty alefatsika député Alain Ratsimbazafa mamaraparantsika fampielezakevitra ty tany ranomafana tsy mampaninona fa fanangataka kely amin'ny technicien tsika eotra kely satria tsika moa zany nisy fabangana kely teo fa ho farana tsika de tsy miresaka an'ity zany tsika tsy manaraka andray zany tany ranomafana andray ty
de tena niesona mihitsy le olona tany ranomafana de ino tsika daolona izy ty ndray tsy jiramarery a fa mifanaraka am'izany resaka hotel de mitovy any any Vichy de be tabe ny resahanao anatin'izany a de ho avy daholo ny mpandraraha rehetrarehetra omena statut particulier de atsangana ny ranomafana ny hôtel 2, 3, 5 étoiles sisa de hoeno tsika ndraingy le izy maizina eo am-pototry ny mazava seketsiky zany satria eto misy centrale hydraulique namorona de zao zavatra mampalahelo a eto amitsika no mamorona ny namorona mba hahafahana mahazo ny herinaratra efa nandefa ingénieur tatia efa nandefa technicien tatia ka vatany volany ho filohan'ny république André Rajoelina de eo ataotsika ny namorona 2 ary ny akamarony ny akabetsahany famokarana herinaratra am'izany a de ho ataotsika eto ranomafana atsaka itya ranomafana tya de tokony mba ataotsika toerana be mpitsidika indrindra noho izany amentsika statut particulier ity ary ao anatin'ny fotoana foy de betsaka ny hôtel 2 étoiles 3 étoiles hatramin'ny 5 étoiles hatramin'ny hôtel 5 étoiles aza ataotsika tongeto plateau de asitsika centre de formation professionnelle ho an'ny tanora am'izay ny tanora afaka miofana mandritra ny volana vitsy tonga de afaka miasa avy hatrany avy eo médecin traiteur hitondra orinasa betsaka ho avy anorona anangana orinasa eto ranomafana amin'ny asa ho an'ny tanora anisan'izany ny hôtel ohatran'le Vichy any andafy reny mba entona ataotsika centre thermal lehibe indrindra centre thermal lehibe indrindra aty amin'ny océan Indien ataotsika eto ranomafana de plateau zany no ataotsika zany de zao no ataotsika rehefa miditra ny etra amin'ny etra rehetrarehetra azo de tsy alefatsika eny Antananarivo fa ny vola azo a de mijanona eto a amoronanasa ho an'ny tanora rehetra reny izy de asa mba firan'ireny zavatra nresahany reny mba tanteraka aloha ranomafana ahoana efa mba misy tanteraka veny am'ireny hôtel 2, 3, 5 étoiles centre thermal centre de formation professionnelle anangana an'ilay centrale ngeza be eo namorona 2 io aloha zany mba tiana ihany mba miresaka an'io hoe efa mba namadibadika ve le filoha miresaka an'izany satria fatatsika tsara fa nisy étude natao nge nahafahana namorona an'ilay namorona 1 ary namorona 2 efa tokony installé tany 1994 fa ny conjoncture politique teto Madagasikara député Alain Ratsimbazafy no tsy nahafahana nametraka an'izany ary reny site reny rehefa hita de zao mbola misy dinika ngeza be tsy hoe mahita an'ireny fotsiny de mahita sudo fa mbola jerevana ao ambadika zany rehetrarehetra zany ny fomba ahafahana miexploiter sy mijery azy amina resaka côté technique zany de zay le mahagaga atsika hoe raha miteny izy alefa tsika namorona 2 satria namorona 2 zany manko netreretina de amatsy zany a any atsimo atsinanana sy iny faritra vatovavy fitovinany iny zany de manao interconnecté am'le namorona 1 zay mahazo aty Fianaratsoa zany zay zany le izy zany ka tsy fantatra hoe iza namesy papazy tam'izany fa hoe mba resao fotsiny le namorona 2 satria azo exploitena ao ranomafana li satria efa misy namorona 1 ao fa le izy efa projet teo aloha rehetrarehetra ohatra nandekaleka hoe efa tamin'ny 1929 no hita nge andekaleka de ahoana ny exploitena an'io 1982 vo afaka niodina satria taty amin'ny 74 taty nanomboka anamboariny zany fa natao daholo ny étude rehetrarehetra montagena dossier ka tsy tampoka eo anao manao propagande de hoe anao namorona 2 anao efa misy étude ela be natao tam'izany fa ny réalisation sy ny travaux rehetrarehetra sy ny hoe ahoana ny exploitena an'izy tsy maintsy mbola dinihana sy mifanaraka am'le demande ihany ko io ohatrany hoe maninona andekaleka natao
de nalefa taty Antananarivo tam'le rialy izy ne réseau interconnecté Antananarivo satria aty ny betsaka le demande afaka mampiasa am'lay herinaratra de io koa tsy maintsy mbola anaovana étude le demande député Alain Ratsimazafy de raha miteny zany izy hoe aloha le namorona 2 efa étude efa vita ny rehetrarehetra teo aloha zany fa efa any ambany vanona any ambany vatasariera fa ahoana ny réalisena zany de techniquement faisable sa tsy faisable am'le conjoncture misy am'izao fotoana zao de nefa misy zavatra tokony atao nefa tsy ataony de ho resantsika eo ambodoroka rehefa aveo député Alain Ratsimazafy fa iny aloha zany ny tany ranomafana namorona 2 zay mbola tsisy tokotaniny am'izao fotoana zao fa propagande fotsiny ihany iny langa daholo zany tena lasa tsy anjerin'le filoham-pirenena mihitsy no mitanisa fampanantenana na manafaniry raha ny zavatra hitatsika androany na seho atsika androany fotsiny de angambotsika zay manaraka ny fandarana androany de tsakitsako ny zavatra misy hoe oentina ho aiza marina ra ity firenena ity manoloana nyreny fampanantenana marobe zay ataon'ny filohan'ny rajoelony reny fa aiza le fanatanterahana aiza lay famahana n'le olan'le malagasy fa toa lasa ronono atavy no hitatsika am'izao fotoana zao mamaraparana an'le resaka jirotsika be da be izy eo fa sombotsombony ihany raisitsika ty ndray tanontoliara mbola fampelezakevitra ihany isak zay mandeha amina toerana ray zany izy de mahita karazana resaka foana resana momban'le azavana orinasa sisisy amin'ny manaraka mbola resantsika indray hoe anao tena orinasa ngeza be resaka solaire ngeza be ony izy eny avaradrano eny amin'ny député jery eny ny anao koa mbola misy ihany fa alefantsika tsikelikely izy de ity ndray tanontoliary de ndraisindray hoenotsika ndraingy mbola mitoy foana le izy fa de miandray tsika rehetrarehetra ka zay mila asa hoe tanareo mila asa daholo any tanora ny tuleary mekoasinareo mekoasindre zao ny zavatra ho ataotsika zavatra misy ny antony tsy sin'ny orinasa eto tuleary de tsotro ny herinaratra dia anisan'ny lafindrindra maneraka ny Madagasikara fa maneraka ny aty Afrika ny eto tuleary ny lafindrindra ny jiro toko lasy toko vavy eketsika ve zany tsekena zao no ataotsika zao ny velorano faharoa meko anao rehetra vahoaka ny tuleary anamboatra centrale farak'izay lehibe indrindritsika aty amin'ny faritra atsimo efa vita ny étude an'izany ataotsika ao Asakoa de mitondra ny fil makatia tuleara de iena farafakeliny 5 isanjato ny vidiny jiro eto tuleara toko lasy toko vavy ekena sa tsy ekena zay ny fanampy teneniko aminareo fa mihoatra an'izay tsy ferany fa 5 isanjato ny tanjona fa matikisinareo fa hiasa am'izay eriko ray manontolo mba ahafahako mampandroso an'ny Madagasikara ary mampandroso an'ny tuleara toko lasy toko vavy ekena de zao manana ny tantara manokany ty tuleary ty satria zao rehefa miena ny vidiny jiro de ny fanampy omeko aminao tsy maintsy asina orinasa na industrie mba ampiverina ny lazan'ny tuleara iasany tanora eto tuleara ao anatin'ny fotoana fohy topoko lasy topoko vavy iny ray ny tanontoliary député Alain Ratsimazafy sako ndray ny resahana zany de raha miresaka sako moa zany tsika de charbon de sako zany tena adevitra anatin'izany io de fa tamin'ny fitondrana rehetra mifandimby de fa nydiniana ny eritreretana hoe ahoana nanaovana an'io sy exploitena an'io charbon de sako io zany ahafahana zany manao herinaratra matanjaka eto Madagasikara zany ka le sako tsy hoe zavatra efa tonga de alaina le izy de azo ampiasaina fa mbola angady lavaka am'le mine extérieur zany mbola angady lavaka io angadina trandrahana le izy de raha trandrahana le izy de ampiakarina ety ambonin'ny tany de mbola dinina sy amboarina de zay vao afaka ahodina zany io zany tsy mitovy an'le nampiasain'ny serita tam'ilay fanodinana an'ilay usine lehibe zay nataon'ny serita de hoe ny vidiny tany Afrika Atsimo satria ny serita nanao ohatran'izany mividy sako izy charbon izy mitovy amin'io zay tany Afrika Atsimo de iny tonga de rofina amin'ny lapelina de azo ahodina fa ny eto amintsika mbola hotrandrahana de zay ny antony tonga ny antony teo zany le projet
efa vita ozy izy ny étude ary iny de tena fomba fitenin'le président foana le étude tsy izy angy manao étude efa nataon'ny teknisiana rehetra mifandimby any zany fa eniny fotsiny le izy amin'ny ateo anankiray de iny ty de ndao fa maîtrisena le dossier de manao slogan politique izy ahafahana maka an'le satria fatana fa problème ngezabe antoliary le hoe lafo le vidiny jiro nisy tokoa tsy fitovizan'le facture jirama io isaky ny faritany de ny exploité ny tany anatin'le hoe ny maneraka zay moa fomba fiteny azy maneraka ny Madagasikara ozy toliary ny lafo indrindra de tratra ny tany le vahoaka hoe anamboatra centrale ngezabe tsika miainga vansako fa mandraky ty ny androany tsisy tompoko lasy tompoko vavy coulé any le 5 ans de le stage faran'zay goavana ny ao toliary ary voavy tany député rastany ny teny hoe tena mitaraina ny olona ary tena 50% ny fiveloman'ny olona ho atoliary de potika tanteraka noho ny délestage nefa zay anisan'ny vidiana n'le vahoaka ny toliary azy tia zany lasa miteniteny foana lay filopirenena le candidata amin'ny fotoanandro tsy vao maîtriser tsara akory le sujet tsy fatany tsara akory le hoe inona moa le zava-misy ao anatin'ity toerana ray ity ahoana ny fomba exploitena an'izy par rapport ny offre sy ny demande ahoana ny fomba ahafahana mitrandraka an'ity par rapport ny hoe inona ny hevitry ny teknisianina fa mba ahafahana maka an'le vato fotsiny député an'ilay Ratsimazafy de nyresahana le izy fomba fanaony ty filohan'ny Rajoelina ity say namana faniry raha jerevana avokoa ny toerana rehetra nandehanana ary nandraisan'ny fitenenana de zay le hoe maro ny zavatra tsy voadinika ary lasa fomba fiteny moa am'izao fotoan'izao ny hoe le moeraoera fotsiny ny mahamaika fa any amin'ilay tena fijerena ny zavatra ifotony zay tena mahamala ny filan'ny vahoaka toadiny ary aton'ny anjorom-bala mihitsy am'izao fotoan'izao araka ny teneninao tao a firisan-jato moa vato azony zany ny Andry Rajoelina zany tany amin'ny faritra Tsimihiny nisy hatramin'ny 300 isan-jato ary misy fanontaniana zany apetako zany a inona no zavatra iainan'le olona am'izao fotoan'izao indrindra amin'le lafin'ny herinaratra zay nyresantsika teo marina ny voalazanao ary manamafy an'izay satria misy fianakaviana koa mipetraka any amin'iny faritra Tsimihiny sy azahoana ny loharanom-baovao fa de tena isan'andro ny fahatapahany jiro any toerana ary tena potika mihitsy ny sehampiariana maro isan-karazany amin'izay fampiasana herinaratra zay ka mbola averiko ihany sola avo ay amindra i mako le tamin'ny vao nanomboka izy le kabary ny tany toliary de omeko asinareo fa vao mainka le izy miterika fahaverezana asa ho an'le tanora aiza zany zao le hoe asa nomeny namorona indostrie ve izy namorona izina ve izy inona ny fironiny tao atoliary satria ny énergie zany ny jiro ny herinaratra no fananganana orinasa lehibe satria raha vao tsisy ny herinaratra anatina toerana anankiray de tsisy mazoto mpandrara anangana usine lehibe na anangana orinasa lehibe ary ohatrin'izany le tany rano mafana anao centre de formation professionnelle ho anareo a tsy fantatry mona efa nitsangana na tsy nitsangana le satria miasa ho an'ny tanora mbola tsy miresaka social tsika am'izany député Alain Ratsimazafy fa anjarany rehetra mieritreritra hoe inona zany no atao amina mpitondra zay mamafy lainga amina vahoaka zay tsy mahatanteraka ny zavatra resahany amin'ny vahoaka zay mitondra ny firenena any amin'ny lalana zay mampitikizo amin'ny firenena anjarany rehetra mandinika sy mieritreritra zany ve tsy problema lehibe mihoatra na publication kely natao Mahery Manantafy anjarany rehetra mandinika an'izay anjarany rehetra mandinika an'izay fa alohan'ny tena ifaranantsika député Alain Ratsimazafy resaka social tsika satria vodiena tsy miainga aloha ny fiteny Betsileo zay de ataontsika ty amin'ny faraparany le izy a satria mbola betsaka ny adidy amanandraiky teo miala eto indray zao ianao de fantatra fa amonjy site hafa sy commune hafa zany satria mbola mitoy ihany ny trabona am'izao fotoana zao a zay ankairezana antsika rehetrarehetra satria mandindindona ny bulletin ny météo zany azotsika zany zao de any amin'ny 500 kilometatra avaratra Tsinanana Madagasikara zany Sainte-Marie etiny misy an'ilay Batsuray am'izao fotoana zao zany hoe atahorana hiditra tanety eo anelanelan'ny Sainte-Marie sy Manakara zany ty rivodosy mahery de mahery ty raha ny fanazavany eo niveau météo Batsuray zany de fa misy loza fanairana maitso zany ho an'Antalaha Nalanjorofo sy ny faritra rehetrarehetra zany moa zany dia ny mpanao gazety taritra am'izany fa député Alain Ratsimazafy
nisy famezana ho fiaraha-mitsindro an'ny Trabona zay nataony Filomarka Ravalomanana ianao raha teo ny solitena ny midisika na Tsimorany de ho alefantsika vetivety aloha zany ny teny ampita-tafika teny satria vahoaka tsy tanono misy no ny fahanana sakafo teny mba entina miatrika zany ny tontolo andro ary ao anatin'le tahatsoroko ny malagasy izy teo anatin'le Trabona iresaka amin'izay ianao rehefa aveo akaiky ny malagasy ary miray fotanteraka amin'ireo fianakaviana Trabona vokatry ny fiakaran'ny rano sy ny tondra rano amin'ny faritra maro manerana ny nosy ny Filomarka Ravalomanana natao laharam-pameana mihitsy ny famonjena aingana azy ireo tsy nangatanandro sy fotoana fa avy de nidina ifotony ireo delegasiona tariny anao vonjy-ranovaky ireo trapasairanana tao anaty ny fotoana maromaro ay toy ny fanomezana tantsorika azy ireo amin'ny entana filanandavanandro tsy natao ambany zavatra ihany koa anefa ny sakafo izay miantoka ny fahasalamana sy ny tanjaka ho an'ny isam-batanonina tsy diso anjara fa nahazo ny tandrify azy ireo fianakaviana mitoby etsy amin'ny CEG faly arivo ampita-tafika tamin'ny ity androany ity nitarika izany teny an-toerana ny solombavam-bahoaka voafity tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara Alaira Tsimazafy sy ny ben'ny tanàna nampita-tafika izy ireo avokoa no niantoka ny sakafo an'ireo Trabona ny atoandro afaka nigalabina tsara ny rehetra eto satria de tsy laninlaniny zany ny sakafo raha teo be otrikaina no ara-pahasalamana mety ho an'ny tsirairay ny afaka tokoa ny androany satria dia mahazo sakafo ara-pahasalamana ary atao hoe niavaka kely zany ndeo amin'ny fikarakarana indrindrindrindra sy teo ihany koa ny fomba fizarana izay noraisiny reto namana rehetra reto atao anatin'ny atokotiko Madagasikara ho zava-dehibe ny fifanomezan-tanana sy ny fihavanana ary indrindrindra ny fakahirezana ireo Trabona namantsika zany malagasy ray raha amintsika ka mitondrana izao fanomezana izao etona no anehoana ny fisaorana era-poeratsaina ny Filomarka Ravalomanana zay nafoy any sakafo zay natolotra androany satria dia natsiaro faly tokoa ireo olona nisitraka an'izany fanomezana zany rehefa izay dia nizotra ny azo ny village aina be nasandratra feno arivo indray ireto delegasiona ireto sakafo ihany koa no nizaraina ho an'ireo fianakaviana somary miavaka kely ny teto satria ankoatrio dia nisitraka kilalao samihafa ireto afan'izy ireo miala voly sy mampitombo ihany koa ny fifankatiavana sy firaisan-kina eto amin'ny ivitoerana mandritra ny fotoana ijanonany ity nomena baolina ireo ankizy ireo dia nomena loto ihany koa zany hoe kilalao iombonana dia misy fiombonana misy fifankatiavana zay le tanjony satria eny amin'ny toerana misy azy ireo ihany koa dia tsy manana an'izao tany malalaka izao zareo ahafahany milalao fa mitsitokotokony eny dia tena nanarotona zany na dia eo ary ny Trabona dia asiana tanjony ihany koa ny fankalalana sy fankatiavana bebe kohatrany indrika falifaly no tasorotra tena amin'ny tavan'ireo fianakaviana na dia anatin'ny andro sarotra tahaka izao aza mampahery azy ireo ny etsika tahaka izao miampy ihany koa ny fampaherezana sy fanampiana avy amin'ny Filomarka Ravalomanana tsy mba nanadino ary manakaiky hatrany vahoakiny fotony amin'ny alalan'ireo asa samihafa ve-pisaorana tanteraka araka izany izy ireo matsiaro tena sahirana tokoa zay satria enina ny volany entina ny aina raha tena tsisy fa tonga dia zéro avy hatrany satria tapoka dia tapoka na ny entana raha tsisy tafavoaka tsony fa dia tena nanjaka ny rano tao hatrany tao any ara na volany lasa ny rano ny biby fopy ny kiso ny gany lasa ny rano any fa tsy avitra tsony iza zany dia mame fisaorana ao an'ny président Ravalomanana satria mbola mahatsiaro ny vahoaka izy na dia hoe tsy président am-perinasa ary izy amin'izao mbola tsy mahafoy ny vahoaka mihitsy na dia indray andro ary dia fisaorana sy fakatelemana fa tonga tody taty mihitsy ny zavatra izay natolo ny sakafo ny vary ka dia Andriamanitra ho fiadanana omba azy dia zay koa miaraka amin'ny lalan-daha zay aloha zany hatreto dia misaotra ny filoham-pirenena Marka Ravalomanana misaotra anao aloha zay zany Ravalomanana satria ianao dia tena hoe mijery majinika tokoa tsy safidy politika tsika fa tena hitanay mihitsy no hoe tena mijery ny vahoaka tokoa ary tena irinay dia irinay tokoa mbola hiverina amin'ny toerana izay tokony saza ho anao aminao izahay satria tsampanay hoe mijery anay majinika ary raha tsy teo ianao dia jeren'olona volokoditra fotsiny izay izany dia misaotra indrindra ary misaotra ny député ihany kokoa tonga teto amin'ny toerana namangy anay ary mitsidika anay name sakafo anay dia misaotra indrindra tompoko
Mananika ny arivo mahery ireo traboiny eto amin'ny komina Ampitatafika izay mitsinjara amin'ny fitoerana telo samihafa. Ho an'ny eto amin'ny CEG Faly Arivo 4,700 ireo traboiny izay avy amin'ny fianakaviana 7,400 ao amin'ny Fokontany Avaratetezana, Atsimbohitra, Ampitatafika vaovao ary Ambohimangidy. 7,600 amin'ireo dia ankizy avokoa ary misy enina ireo olona manana fahasembanana. Misy 7,900 kosa ireo mitoby etsy amin'ny village. Maro amin'ireo fianakaviana no efa tafody fantany vao nidina ireo. Tsy ny teny Ampitatafika sy Fianariviniany moa nisy an'izay fa toy teny Anozato andrefana teny dia hojerevantsika izay dia miverina eny député Alain Tsimazafy maraparanantsika amin'ny fandarina zany. Ao anatin'ny fitsinjovana ireo malagasy trabona ihany izay sary alefantsika izay. Amanarivo ny ireo trabona ao amin'ny komina Anozato andrefana vokatry ny rotsakoana Tsakato sy ny fandalovan'ny andro ratsy tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Anisan'ny toerana nandraisana azy ireo ny CEG Anozato izay ahitana olona 7,700. Ato amin'ity toeram-pandraisana iray tsy lavitry ny bureau-ny komina ity izao ahitana trabona 7,700 izay avy ao amin'ny Fokontany Vodivona. Ankizy sy zazamambehivavy avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Ankoatra ny fahasahiranana, ny ankiviana vokatry ny faharavampananana, iainan'ireo trabona ihany koa indrindra fa ny zaza sy ny ankizy ny tsy fahasalamana matetika. Nambaran'ireto trabona ireto fefanidina tena toerana ireo tompona andraiki-panjakana saingy mbola tsy hita taratra hatreto izay tena fanampiana avy amin'izy ireo. Sahirana izay atao tsy afaka mikarama zany ilay olona ato aminay izay zao dia ny akanjo ety akoditra zany zao tony efa hatramin'izay natondranorano tsy misy anaovana mihitsy izay rehetrarehetra dia tena sahirana misy maro zao tsy misy vola hitsabona anazy dia izay zany mba mangataka hoe mba mpanampiana hoe lamba pirakotra sakafo satria tsy misy ato aminay dia mbola angatanay koa zany hoe mba hijerenanay amin'ilay resaka fahasalamana fa tena mijaly zany izay ety ny trano mirodana dia tokony mba jerena satria tsy manamboly izay anambaranay ny tranonay intsony zany. Izay dia mba mangataka fanampiana izahay satria tena sahirana sady matsiaro mijaly. Ny ankizy marary tsy salama eo an-daniny enjehan'ny lohanay hanina ho anay ety mbola tetavinay. Lamba firakotra tsisy tsony. Tsisy ninina azo ny heterana tsony mihitsy. Le tranonay zany tena nirodana tanteraka mihitsy ny tokantrano enina izay ny ao amin'ilay tokantrano dia tena izay zao raha vao hoe miala eto dia tena tsy mahita sitrihana mahitsiny. Tana rehetrarehetra potika daholo dia reto sisa amin'ny akanjo anaovanay le zanako mbola misy majinika. Entana lasa ny rano any daholo. Adivitry ny rano ny vary, mangazo, asa tsy misy. Noho ny famaroan'ireo trabona dia manano sarotra ny fanomezana sakafo azy ireo indray miaraka. Maro amin'ireo fianakaviana no mitaraina vokatry izany saingy tsy afa-manoatra noho ny tsy fananana. Ity renim-pianakaviana ity izao mananjanaka mbola kely ka tsy afaka miandro ny sakafo natokana ho an'ny be sy ny maro fa mahandro avy hatrany rehefa misy ny atokona. Sakafo akandro amin'ny 3 vao masaka dia ny sakafo hariva amin'ny 2,20 alina amin'ny 10. Ie dia mila mandro zany izay satria manana ankizy kely lelera ny tara tsy mahavondry anohanana ilay izy. Tonga nampahely ireo trabona ireo nisy olombavambahoaka voafita amin'ny anarany Antokotima ao amin'ny distrikana Tsimondrano tamin'ity androany ity manoloana izao vona mianjady amin'izy ireo izao. Makahery anareo zahay satria fantatra fa mafy dia mafy tokoa ny zavatra izay iainana sy atrehana amin'izao fotoana izao. Dia efa misy ny fikarakarana ety anivon'ny commune kanefa dia ilaina foana ny fifamezan-tanana amin'ny malagasy ho endrik'izay le hoe fihavanana sy firaisan-kinantsika izay. Tsy nandeha tanam-polo fa nitondra izay voatsirambony tanany ho fanampiana ireo mpiarabelona ny arambona ireo ity solombavambahoaka ity. Vary izay foto-tsakafon'ny malagasy no natolony tamin'izany. Nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ity farany ny mba handraisan'izy ireo ny andraikiny amin'ny ireto trabona ireto sy hametraka pakiady maharitra ahafahan'izy ireo manarina ny fiainany indray. Ny ankamaroan'ireo olona ireo zany amin'izao fotoana izao dia misy ny rava-trano, misy ny very asa, misy ny potika ny fananany dia rariny raha mametraka an'izay le antsoina hoe fempihavanana amin'ny mahasamy malagasy zay mifakahery sy fanohana ao anatin'ny sarotra. Izay mihitsy moa zany no nenona ny feoan'ireto vahoaka ireto ahafahana mitondra ny teny eo anivon'ny mpanatanteraka
amin'ireo fitarainana maro samihafa izay anaovako antsoavo ny mpitsamana ao anivon'ny gouvernemanta sy ny indrindrany eo anivon'ny PNGRC amin'izao fotoana izao a ny amin'ny lafo ny famatsiana aloha ara-tsakafo ho an'ireto vahoaka reto. Ny faharoa dia ny fijerevana ny lafiny ara-tsosialy maharitra satria tsy tafaverina ao anatin'ny fotoana fohy ny fahavoazana ka ilaina jerena zany ny amin'ny lafiny arakasa eo ihany koa ny fanarenana an'ireo foto-davitra asa simba ty anatin'izany fakitra ny arambona izany ary ao aorianan'izay moa dia hoe ahoana ny ahafahana olana maharitra toy ny fametrahana toerana manokana ohatra mba handraisana n'ireny sanatria misy vona mitranga reny satria amin'izao fotoana izao dia vonjy-maika avokoa ny zavatra rehetra na ny trano sekoly aza dia hitantsika fa tsy maintsy najanona ny fampianarana fa nametrahana ny trabona amin'izao fotoana izao. Raha ny distrika na Tsimondrano no resahina dia anisan'ny komina ahitana trabona betsaka indrindra ny ao Manosatoto, Tanjombato ary Ampitatafika izay efa nanaovana ity solombavambahoaka ity fidinana ifotony avokoa. Nambarany fa mbola hitohy hatrany ny fanampiana ireo komina hafa izay ahitana trabona. Fanamby efa napetraka ny filohan'ny Antokotima Marc Ravalomanana hatramin'izy rahateo ny hitsinjo ny vahoaka malagasy sy anganavaka indrindra fa ao anatin'ny fahavoazana tahaka izao. Ny zahantsika mihitsy moa ny député Alain Ratsimazafy nalefa aloha zany alohan'ny resahana ny zava-misy any Tsimondrano satria tena mafy be mihitsy le dona izay mahazo ny vahoaka malagasy ary rehefa mihaino an'le taraina an'le vahoaka hoe amin'ny telo vao misakafo lasa ny rano ny entana rehetra ny biby fiompy lasa ny rano ny fambolena difitry ny rano dia tsisy hoanina tsisy asa ianao ny atrika sy nahita ny zava-misy tena toerana député Alain Ratsimazafy inona ny azonao resahana amin'ny tranga iny zany. Mandre an'ireo vahoaka niaran'ny vona fiakaran'ny ranobe iny teto amintsika. Raha ny tato anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimo-drano dia anisan'ny maro ireo olona zany tratran'izay ataontsika hoe trabona zay. Raha ny fakitra ambara teo moa zany dia hoe Ampitatafika, Anosizato, Tanjombato, misy ihany koa zany ny atao hoe vitsivitsy ihany tany amin'ny fakitra Soavina sy manodidina tany fa ireo no tena ahitana trabona maro indrindra. Amanarivon'izy ireo. Raha ny zava-misy iainan'le olona dia tena very fanambola velona mihitsy izy ireo satria na vita ara ny ataontsika hoe mitsika ny rano namidina ny rano dia misy amin'izy ireo no tena rava-trano ary tsy hitan'izany hoe hoaiza izy ao aorianany izao vanim-potoana izay atao hoe nanangonana azy tamina toerana iombonan'izao. Nahita moa ny tena atao anatin'ny fanapahan-kevitra andraisina tamin'ny filakevitry minisitra tamin'ny alakamisy farany teo no hoe hijery ny fitondram-panjakana ny amin'ny lafin'ny fanarenana nyreny olona rava-fananana sy indrindra amin'ny lafiny hoe trano reny ny irariana dia mba tsy isy ilay atsoina hoe fijerena tavan'olona na ihany koa ny fomba fijery indray amin'ny loko politika toy nyreny hitantsika tamin'ny fizarana ny vatsitsindro sy ny sisy reny indray ka hoe misy indray sanatry ny vavaladiny lela ho atao akilabao fa tsy ndrina tsara fa matoa mivoaka ny atao hoe volam-panjakana dia natao ho an'ny vahoaka malagasy zay ka tsy tokony hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena izay sanatria fanilikiliana ny afo zay fa izahay solombavam-bahoaka dia tena anara-maso akaika mahakasika ny fitsinjarana an'ireny hoe zavatra atolotry ny fanjakan'ireny. Ny faharoa tiana tsindriana namana faniry dia hoe maro ireo toerana izay nandraisana trabonareo zany no nezahany tena no hoe nitondra ny kely izay tsy rambony tanana ampahatretena no anaovana an'izany amin'ny maha-malagasy ary io moa hoe voninkazo mahatratra ilaina ny mifanohana sy mifakahery ao anatin'ny sarotra dia nitondra ny anjara brika izay afaka nentina ny tena nandritra n'izay fotoan'izay fa tsindriako manokana ny fanampiana izay avany amin'ny filoha Marc Ravalomanana tsy nanadino an'ireo trabona izy ary nametraka an'izay hoe misy malagasy any ray raha amin'ny tena izay anjady-pahoriana vokatry ny fiakaran'ny rano dia
mitondra izy an'izay atao hoe vatsy zay niarahana tamin'ireo vahoaka ireo zany ka anisany nanamarika lehibe an'izay fanomezana fanampiana amin'ny lafiny ara-tsakafo zay nentin'ny filomarika Ravalomanana zay nosoloana tena moa teny amin'ireo sita zay nanolorana izany dia ny fijerena manokany amin'ny lafiny loka indrindrindrindra zay atao hoe loka mitondra hery ho an'ireo olona zay fantatsika hoe ao anatin'ny faharerahana tanteraka izy vokatry ny vona zay nitranga teny zany ka nisy mihitsy ny atao hoe formule na ny rankipoy zay mamoaka ny atao hoe karazana hery azo amin'le sakafo zany nampiarina tao anatin'izay ary mpandro manokana mihitsy no tolotry ny filomarika Ravalomanana zany mikajy sy nametraka an'izay kalitao ny sakafo omena ny vahoaka izay ka anehoana ny fisaorana era-poeran-tsaina ho an'ny filomarika Ravalomanana tsy nanadino amin'ireo vahoaka malagasy izy na dia atao ara hoe tsy eo amin'ny fitondrana izy fa mahatsiaro fa misy malagasy araka ny nambara teo zay tokony ampiana sy ankairezina manoloana ny vona zay nitranga. Iny ary fa lasa dia lasa ny fotoanantsika député Alain Ratsimbazafy maraparantsika ny vaovao aloha zany mikasika ny Mahelanto Manandafy dia mbola ao amin'ny BC Anosy izy amin'izao fotoan'izao mbola tsy tafiakatra eo amin'ny tribunaly Anosy satria dia déferment moa zany voatondro androany zany na ny toerana zay tokony hitondrana azy eo anivon'ny fampanoavana makasika ty rahalahy zay aninjehana azy ity. Mbola ina toerana reo mpanoana mpakasitraka mpanaraka Mahelanto Manandafy zany sy reo vondrana sy antoko politika zay marobe amin'izao fotoana izao dia hitantsika raha pitson-gambantsika no mitatitra ny fivoarana ny vaovao fa avelantsika ny androany mialatsiny somary lavalava kely antsika satria tiako moa zany le fahatapahana dia nanao récupération kely sika ny vaovao koa marobe dia tsy maintsy mifampiresahantsika teto zany député Ratsimbazafy amarana antsika. Dia makasitraka sy makatelina atsika vahoaka nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma finaritra amin'ny manaraka indray tompoko. Iny ara dia misaotra antsika rehetra dia mame fotoana ho an'ny rapitsondray zany tsika dia solombavamboaka fandray no iaraka amintsika adevitra fandray no entintsika ho an'izay rapitso zay tsy vitantsika no resaka nambodoroka zay any amin'ny faritry Betsiboka no misy azy fa raha ohatra ka mety dia rapitso zany no horesantsika ao anatin'ity resaka fitantanana ny herinaratra eto Madagasikara ity. Dia isaorany Rina isaorana député Géry Randrimbolaina ihany koa niaraka tamintsika sy ireo teknisianina marobe makatelina tompolahy makasitraka tompoko vavy.